kianjany 12 miakanjo fotsy sy mitondra sainam-pirenena. Taferaka ndresika amin'izao maraina izao atao anatin'ny fandarana angareto-kevitra izay efa mazatra anareo fa isy ny efa makafakana fampitana amin'ny vatana ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny fotoana mivantana. Ho an'ny ity anio ity dia takany mazatra misy an'ny Henikaja, Rakotomanantsoa, Arifidra Manandraibe, Ifaniry Razafy Manantany. Ary isy ihany koa vahiny eto i Jacques Raltera izay araka aminay ho an'ny ity anio ity anomboka andresadresaka. Tsara aloha ny manamarika ho an'ny ity maraina ity aty ampanombohana fa ny hetsika iarahana amin'ny collectif des candidats dia miaingy eo Mahamasina eo amin'ny manoloana ny kianjan'ny Barea amin'izao fotoana zao. Zany hoe ho an'ireo olona rehetra izay na eny ny fampitana omaly hoe eo Pasika dia misy zany ny toromarika
tonga aty aminay am'izao fotoana zao fa eo amin'ny manoloana ny kianjany Barea eo Mahamasina no manomboka ny hetsika miaraka amin'ny collectif de candidats. Ankatrana ty ampanombohana ireo ekipa teknika rehetra izay ao ambadika izao sary zao manao ny ainy tsy ho zavatra ary isorana ihany koa ireo télé sy radio zany hoe ny fahita lavitra sy ny onjam-peo izay mampita ny angaredona ampitana ny vaovao maro isan-karazany ary ampiainana anareo mivantana ny zava-misy eny kianja eny. Misy moa ny mpanao gazety izay mampita an'izay mivantana isorana ihany koa izy ireo makaheran'izy ireo amin'izay asa adidy andraikitra ho an'ny tanindrazana izay. Antitra teriko ilay vaovao teo eny Mahamasina manoloana ny kianjany Barea no ifampitonana amin'ny collectif de candidats ny vondron'ireo candidat raiky amby folo amin'izao fotoana zao. Ho anareo izay mety nandehanakeo apasika zany de tsara ny manamarika fa eny Mahamasina no fotoana amin'izao fotoana itenenana izao. Isy moa ny fampitanana izay rehefa avy eo araka nefa niresahana teo fa itodika atao amin'Andriamatoa Jacques Ralitera satria izy nefa eto aloha miarabanao aloha tonga soa. Miarabanao sy miaraban'ny teknisianina rehetra zay mampita ny vaovao koa ary mampahery ny vonan'ny candidat raiky amby folo zay tena mbola fikitra mihitsy mba ampisen'ny atao hoe ny ara-dalàna eto amin'ity tanytsika ity sy tonga de ny zava-mitranga avy hatrany no anontaniko anao raha ny vinavina mpifidianana de manomboka amin'ity andro anio ity ny fampelezan-kevitra ianao izay mpikambanao amin'ny antoko ARB candidat anareo zao tsy eto nefa na izany aza miara-manohana n'lay hetsika ampilaminana ataon'ny collectif de candidats ianareo manahoana ny fahitanao an'izay raha ny zava-misy ankehitriny ny fomba fijerinareo ao amin'ny ARB ny fomba fijerinao ihany koa amin'ny maolo-pirenenanao makasika an'izay trangan-javatra amin'ny famaofao eto amin'ny firenena zay. Eny sy ny zavatra ataoko hoe mampalahelo de le mbola tsy fanaran-dalàna ihany zay eo anivon'ny ACC. Hitatsika angambany ny zava-miseho rehetra fa ny ACC dia manamafy ny heviny foana fa tsy mijery ny zava-misy zay zavatra miseho hita maso hitapoky hita-pirenena. Miresaka ny candidat Andry Raobel ianao zay filohan'ny Anjomara sy Rivobavao mafy tokoa ny nahazo azy satria nisy ratra zay tena mafy de mafy nahazo azy ka voatery izy nalefa anivelany hitsabo an'io ratra nahazo azy eo amin'ny masony. Tsy fantatra zany zay toyan'izay fa de mankahery azy mba ho azo fahasitranana somatsara. L'article 47 mazava tsara no teneniny eo sy hoe raha misy candidat zay ho filoham-pirenena efa officiel zany candidat voasoratra ao anatin'ny liste ny CENI dia miambotra ny ataontsika hoe ny fifidianana raha ohatra ka misy maty ny ray amin'ireo candidat reo na misy ray maratra no ny antony samihafa ka tsy afaka izy anohy ny fifidianana de anjaran'ny ACC tonga de maka ny fepetra tsy ilaina tenenina akory neny zany ao anaty lalàna ka zay no mampana hoe inony ty zavatra ataontsika ity tsy miteny ny ACC misy candidat tonga de efa manao ataontsika hoe fety be fa hoe ilatsaka manao an'izao rehetrarehetra zao mirotsaka an-dalambe tsy misy manakatsakana tsy misy inona no zavatra iseho zany lalàna ve no arahana sa ny tondromolotra ataon'ny any ambadika any anay ny tena mety fa reo mpanakorotana zay le zavatra tsy mety ka ny tiako ataoko hoe tiavina kely angambany le tantara efa taona sy tapany angambany zay nisy ny fampanantenana be deaibe nisy ny zavatra natao zavatra tena tsy ao anatin'ny atao hoe filan'ny vahoaka malagasy ny zavatra natao ny ACC tsy miteny mihitsy ninona zavatra atao ninona fandikan-dalàna natao tsy miditra amin'iny fa itsika zany rehefa hoe io misy olona maty de raha tsisy zany ny certificat hoe maty izy ny dokotera de tsy anaiky ianao hoe maty olona io zay ne le izy zavatra efa hitapoko veriny tsy aza miverina amin'ny ACC foana makony
misy ny atao hoe nationalité fa ny olona rehetra no miteny fa minimikipy ny ACC. Misy ny zavatra tsy fanandalana be deaibe minimikipy foana le ACC. Zao ma miverina amin'ny article 47 tsika tsy miteny le ACC. Nanao fanambarana ny président ny sena ny loholona tsy miteny ny ACC fa hoe ohatra moramoraina le izy. Tsisy crise eto mahagaga ny fitenenana an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka ozy aho hoe mba tokony heritreritra kosa nareo malagasy atsika fotsiny amin'le sotoavina malagasy dia mba tokony heritreritra nareo hoe misy zavatra tsy mety anie, misy zavatra tsy mihodina amin'ny zavatra tsara anie, matoa misy candidat raika ambin'ny folo izay milatsaka ho président miteny hoe tena tsy tandalàntsika fa mba alefaso amin'ny ara-dalàna mba andeha amin'ny atao hoe fangaraharaana ny fifidianana. Tsisy matahotra fifidianana eo zany nefa tenin'ny candidat rehetra nefa tsy akilany misy olona anankiray milaza foana avareo matahotra reo zao reo olona tsy fantatra iza ny jilamboto amin'izao resaka atsika izao iza manao fampiatsiana amin'izao resaka izao tsisy matahotra fifidianana mihitsy eo fa rosoa le fifidianana ary arao ny lalàna dia amiko a tokony hemotra io fifidianana io ary farany ozy ahako hoe olona gasy izy manana sotoavina gasy izy filoam-pirenena izy zany teo aloha ray aman-dreny teo aloha nilaza mihitsy izy za tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny arenitirizy aiza zao tsy vita ny arenitirizy nefa izy mbola manao politika dia ahoana no anekenan'izany olona mandanga manome zavatra tsy ho azo valala manidina aveo asiana sira zany ny azo ampanantenana an'izao ampanantenana an'izao nefa zavatra tsy mandeha amin'ny laony dolo tsy miditra any amin'ny kitapony malagasy tsy miditra any ambilaniny malagasy ny zavatra rehetrarehetra natao teto ka ozy aho hoe mba tokony heritreritra ihany ilay candidat amin'ny zavatra nampanantenany ny zavatra noteneniny ary ny zavatra eritreretiny amin'izao fa manao botolo teneniko manao botolo mihitsy izy hoe za tsy maintsy milatsa za tsy maintsy za tsy maintsy nefa fa betsaka ny zavatra tsy mety ny zavatra diso ny teneniny ny zavatra eritreretiny atao ka zay nataoko hoe mbola azo atao ihany angambany zao andriamatoa filoha teo aloha mba mieritrerety ianao nilaza hoe za tena nanao sorona ny tenako tany 2013 manaovana sorona fandrona fa tsy mahafaty re tompoko mba ilaminina ny atao hoe vahoaka malagasy raha tena mba mandinika ianao ny zava-misy fa aza atao forcena aza atao botolo be ohatra zao le izy zay ngamba ny silo ny tiako tenenina fa mampalahelo ahy mihitsy le vahoaka amin'olona anankiray aloha tokony isy ny atao hoe fampiresahana izany tsy mety miresaka olona ray mahatonga an'izao ny teny daholo ny ankolafo rehetrarehetra hoe olona ray any mahatonga an'izao zava-rehetra zao dia mbola mamerina ny tenika any hoe mahaiza ianao mieritreritra miresaha zay nga mantiako tenenina fa mampalahelo tokoa mahazo ny vahoaka malagasy sy Madagasikara amin'izao situation sy zao zavatra miseho amintsika izao si ny asin'ny Madagasikara aloha zany zao ny vao hitsakitsaka any atapon-doha raha malala sy raha mahity zany ary misy ny mikasa ny ametraka ny Madagasikara ho anatin'ny resaka gaboraraka ka nahatonga ny candidat sasany teny hoe ohatry ny fitondrana jilamboto ny misy eto samy manao zay tiany atao ary tikano tsy tikano ny hitondrana ny firenena ka miroso makany amin'ny fikorontanana zay tsy nivokatry ny etsika ataon'ny collectif de candidat akory fa noho ny tery-vaimanta ataon'ireo te hitazona ny fahefam-bahoaka te haneriny ny vahoaka hanaiky na efa hita zao za fa tsy aradrara le izy efa eto moa fanira zafy manatany iresaka izy aloha ny fahitany ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia hiditsika rehefa aveo amin'ny zava-misy ihany koa zay mafahampana nanomboka tamin'ny omaly fanira zafy manatany miaraba atsika rehetra zay manaraka ty fandarina ankaredony ty miaraba ny Siratolo-Janahary ny ray aman-dreny Jacques Raltera ny namana teknisianina rehetra ambadika ao satria misy ekipa marobe ny miasa eto vao tonga ianko io ny namantsika Enkaja Rakotomanatsoa zay arabaitsika ny namana mandray rehetra ity fandarana ity dia arabaitsika zany aiza misy azy etona aloha zany araky ny vaovao zay voaraitsika dia eny amin'ny anoloan'ny kanja ny Mahamasina no iainga ny hetsiky ny candidat raiky ambin'ny folo zany satria misy moa zany le filazana hoe aty Pasika
dia ny famindrana izany zany dia hoeny anlohany ny kanja ny mahamasina raha ny fampitambavao voaraintsika dia ampitaina zany ho an'ireo rehetra zay niomana hanaraka n'zany etsiky ny kandida raiky ambin'ny folo amty talata fahafolo volon'ny oktobra ity averina sy ampitsahivina zany fa eo anoloany ny kanja ny mahamasina no hiainga ny etsiky ny kandida raiky ambin'ny folo etsika mpilaminana amin'ny akanjo fotsy amin'ny kaskety fotsy na am'izay mety ho famantarana fotsy miaraka amin'ny sainam-pirenena toy zay efa nitranga omaly moa zany teny itosy teny misy nitondra bapampa misy anko ny mitsoka samihafa ao anatin'zay hoe etsika mpilaminana zay entin'ireo kandida raiky ambin'ny folo izany zay zany ny amin'iny aloha zany fa androtsaka vaovao ihanytsika fa rehefa vonina le vaovao dia alefatsika satria mafana be any mananara am'izao fotoana zao mananara varatra satria dia akanjo fotsy no mahoraka any ary dia misy karina vala mitety tanàna miaraka amina vahoaka marobe miaraka amina moto tsy manaiky hoetim-bazaha zay zany no banderolona goavambe hoentiny any mananara varatra rehefa ketikely moa tsika androtsaka ny sary Siratolo-Janahary Ankaja sy Zokibe Jacques Ralter ny vaovao ihany koa akoatran'izay fa mbola manomantsika dia ny fanambarana nataon'ny Masovo Amerikana ny fanambarana nataon'ny Hetsika Roy zay fiarahamonim-pirenena ary indrindrandrindra ny zava-dehibe zay tsika nieritreritra hoe le fanambarana nataon'ny Andriamatoa Razafy filohan'ny antenimieran-doholona avy nijery final ringby teo an'ny tamilahady tamin'ny fionan'ny Kosfasy FTM dia nanao an'iny filazana iny izy ny amin'ny efa niomana efatry ny ela fa saingy no ny antony tsy miankina aminy dia rijao zavatra mitranga kay omaly nisy bomba be faro apamoka bomba be mihitsy satria ny mpanao gazety teo amin'ny setra isam-pirenena France 24 no nanao interview an'Andriamatoa Razafy Mahefa Hermanana zay filohan'ny antenimieran-doholona mikasika indrindra ny zavatra nitranga sy ny zavatra nanjo azy sy ny fianakaviany ary ny tanisany zany reo apamoka moa zany hoe naninina izy no tonga tamin'ireny trangajavatra ireny de tena hoe miantra manaina tonga tamina fandrahonana le izy mba azotsika manao fandaminana angamba namana sisy Zokibe Jacques Ralter satria izay no hidiran'ny adevitra voalohany rehefa avy eo satria lina ny vaoaka anaraka n'le vaovao dia tsara ihany no hamerenana aloha zany lay fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Hermanana Razafy Mahefa de ao arinany zay interview zay dia hiditra anatin'ny famakafakana sy zay mety ho fanampim-bavao mikasika izany raha izany isika rehefa avy eo hoarahantsika izay fanadiadiana anterivava moa isika na interview rehefa avy eo fa manakolazana ave ianao Andriamatoa Jacques Ralter manoloana an'izay misy tokoa araky ny teniny namana faniry teo satria manko lay tenin'lay folo teo aloha 10 kilometra miala ny Tananarivo izy tsisy mafata tsisy te alalana zany diso be zany le eritrerina satria zao tontolo zao mihitsy no mahafantatra zany zao ny zava-misy eto Madagasikara na indresaka 20 cm iny na ny zavatra miseho takina hoe amin'ny ara-dalàna de efa mahafantatra zao tontolo zao ka zay indrindra le hoe langa foana diso foana le zavatra teneniny fitondrana teo aloha sy de ngamba aompana am'izay aloha ny resaka ho an'ity fanomboana ity mandrapapitany vaovao ihany koa eny Kianja ny faneho-kevitra netiny sy ny ampamoaka netin'Andriamatoa Hermanana Razafy Mahefa makasika ny zava-mitranga ny ainany nahatonga azy no everiny malagasy natonga ny fiheverana malagasy tena olona kanosa sary tahotra ary miala ndraikitra sy miala didy amin'ny fitantanana ny firenena ho alefatsika izay anterivava izay nataon'ny France 24 de ho resadresahana eto ho adiaditsika eto hoe inona marina zany ny tao ambadika izay ialana tsiny moa zany fa izy ty amin'ny teny frantsay fa ezahanay ny andika teny malagasy ny zavatra nolazainy ao anatin'ny interview da hoary rahantsika zay
Son destin a basculé en quelques heures dans l'après-midi du 8 septembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à devenir président de la République par intérim, le temps du processus électoral, comme le prévoit la Constitution. Mais à la surprise générale, il a renoncé la veille de sa prise de poste. C'est donc le gouvernement qui a pris le pouvoir par intérim sur une décision de la Haute Cour constitutionnelle. Mais un mois plus tard, le président du Sénat est sorti de l'ombre. Il dit avoir subi 3 semaines de pression du gouvernement pour qu'il cède sa place. J'ai reçu plusieurs pressions venant justement donc du gouvernement qui est devenu collégial, qui prend le rôle de chef d'État par intérim actuellement. Ça venait de plusieurs personnes. Et c'était surtout quelques membres de ce gouvernement. Le chef du gouvernement par intérim n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Alors que s'est-il exactement passé cet après-midi du 8 septembre dernier pour que le président du Sénat n'ait pas d'autre choix que de renoncer? Eh bien, il n'a pas donné plus de détails, mais il a avoué avoir été contraint de signer une lettre de démission déjà rédigée et il a évoqué des menaces de mort. J'ai eu peur pour ma personne, mais pour moi, je fais la politique, j'ai pas le droit. Mais bon, pour mes enfants. Donc j'ai envoyé ma fille de 15 ans déjà en France. Donc on vous a dit, vous et votre famille, vous risquez de mourir si vous ne renoncez pas. Eh bien exactement. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est la méthode mafieuse. Le président du Sénat a révélé avoir prévenu le président André Rajoelina des pressions qu'il subissait, mais cela n'a rien changé. Quelques semaines après cette démission forcée, eh bien, il affirme qu'on a voulu le mettre définitivement hors jeu. Il accuse le conseiller spécial du président sortant, Jean-André Soudz, et l'ancien sénateur Sylvain Rabetsaroun d'avoir fait pression pour qu'il accepte un poste d'ambassadeur et quitte le pays. Contactés, les deux accusés nient catégoriquement les faits. Le président du Sénat avait prévenu les Nations Unies des pressions qu'il subissait. Aujourd'hui, il demande à la communauté internationale de réagir. Dia zay zany amin'iny famakafakana iny fa hitantsika eo satria isan'ny ivon'ny vaovao entintsika eto ivon'ny fandaharantsika eo amin'ity anio ity ankoatran'ny maresaka eo amin'ny eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny iny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenemeran-dolona iny fa miaraba antsika rehetra aloha somary tratraorina kely dia miaraba andreo zoky zany rehefa nanomboka teto ray aman-dreny be Jacques Ralter avy eo amin'ny bureau politique ny antoko ARB dia faly tafaraka amintsika ary dia miaraba antsika mianakavy na ny mijery amin'ny fahitalavitra na ny miaino amin'ny onjam-peo be dehibe ny ako voarainay ny amin'ny hoe manaraka ianareo naiza maromaro ihany koa ny manao fanamariana momba ny hoe rehefa mandeha ny fandarana angaredona dia miaratsy ny fandraisanareo an'ireo lay onjam-peo sasany zany ny tombony amin'ity fandaharantsika ity dia tsy onjam-peo raina roa no mandefa azy fa maromaro ary tsy fahitalavitra raina roa no mandefa azy fa maromaro ihany koa ny dikan'izay dia manana safidy antsika zany findrafindra chaîne zany ao anatin'izay hoe fikatsahana fitadiavana n'izay mety tsaratsara feo izay ankilan'izay ihany koa ny fanamariana zany momba ny vaovao androany ny toromarika zany avy amin'ireo anivon'ny collectif des candidats milaza fa eny Mahamasina eo amin'ny manoloana ny 15 barea zany ny fotoana izay fanomezan'izy ireo amin'ny ponina eto Antananarivo amin'ny hetsika lehibe izay ataon'izy ireo andehanana iazo ny akanjany 13 May amin'ity andro aty omaly izy io dia nambara hoe tany Pasika ary maro tamintsika no nanao fanamariana hoe lavitra loatra raha ohatra ka hoe mba hiditra kalalana sy hoe amin'ny kianjany 13 May no isan'ny tanjona zany tao anatin'izay rehetra izay androany moa zany dia mametra-panontaniantsika na eto amin'ny plateau aza hoe zay tokoa ve ny tanjona raha ny hita hatramin'izay dia tsy dia tena paikady nentin'ny reto teo anivon'ny collectif des candidats reto loatra ny hoe tsy maintsy miditra amin'ny kianjany 13 May manoloana ny herisetra izay efa natao raha teo moa zany sy efa ny raha nahita ireny satria izay no isan'ny nampiavaka ny tiantsika indray mandeha ty
ity maraina niveau collectif de candidat hoe tolona ho an'ny fampanarahan-dalàna ny firenena sy ny fiandrianam-pirenena ity dia ny fisorohana amin'ny fomba sy ny hevitra rehetra ny zava-mitranga izay mety ho lasa fanaovana sorona ny vahoaka malagasy ho fitandrona ny hasin'ny aina zay moa de isan'ny atao hoe ny totongany tao anatin'ity mandat anankiray ity ny mahasarobidy an'izany hasin'ny aina izany ny lanjan'ny ain'olombelona de tsy mahagaga raha ohatra ka ao anatin'ny fitandremana tanteraka no anaovana ny hetsika samihafa dia antonona hitantsika an'izay hoe tsikaritra ny karazana fanehoana ny fotopisainana sy ny filozofia fidinana andalambe ampilaminana ho faneho-kevitra tamin'ny faritra maro miodidina nanalakely teto Antananarivo renivohitra ny teny Ampefiloha sy ny manodidina efa ny rahantsika nahita ny teny Amarasalama sy Andravoahangy sy ny manodidina efa ny rahantsika nahita ny teny Aitosy sy ny manodidina ihany koa efa ny rahantsika nahita ny fotoana iarahana amin'ny vahoaka no matetika tsy ampy amin'izy ireny fa ny fotopisainana ny tondrana nylay atao hoe fitakina ny fahalalana amin'ny faneho-kevitra aloha dia tafapetraka ary mazava tsara fa fikatsahana fanovana fikatsahana fampanarahan-dalàna fikatsahana filaminana ao anaty atao hoe fanarahana ny fenitra ao anatin'ny fitandrona ny filaminany manodidina satria tao anatin' zay hetsika rehetra zay dia ny mpivarotra afaka nivarotra ny mpandeha tongotra afaka nandeha tongotra ny mpamily fiara no somary sahirakirana kely mandritra ny ora vitsy kanefa dia tsy naharitra ihany koa rehefa mirimbahoaka ireny fa rehefa tafita ny afatra misy ny fifampiresahana nisy ny fionana atsasakadiny 10-20 minitra ora iray sasany teo dia rava izany hoe tafiditra ao anatin'ny tokony ho izy daholo izany rehetrarehetra izany zay ny ataoko hoe teboka maromaro zany zay tsara ihany mpahatsahivona atsika ty ampanomboana satria natina na tsy tiana dia ao anatin'ny fifampitaizana ihany koa tsika samy malagasy ao anatin'ny fifampitaizana olo-pirenena vanona ao anatin'ny fifampitaizana sy ny fitarihana ny avon'ny adevitra eto amin'ny firenena mba hiakatra ho ambonimbony kokoa hibanjinana ny ataotsika hoe tombotsoa iombonana ao anatin'izay rehetrarehetra atao fa tsy hoe tolona fetolona fotsiny ihany tsy hoe fidinina andalambe de fidinina andalambe tsy hoe greve de greve fotsiny ihany zay moa voambolana tsy de tiako loatra ny mampiasa azy satria zany greve zany hafa mihitsy ny zavantranga teto amintsika tsy greve no hita fa filarana sy fionana kabarifoya dia firavana ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka ny vaovao dia ny hodidiny resaka fampanarahan-dalàna am'izao fotoan'izao fa ny razafa manantany Jacques Raltera momba ny hoe ahoana ny toy an'ity raharamanga ity zany ny rahantsika nanaraka teo ilay fanambarana nataony filohan'ny anteny miarandolona raha ny marina kokoa dia fanadiadina nataony ny mpanao gazety ary efa tena sarotra ny nampiteny azy misy vaovao izy mpanao gazety ary fidyramana ndraibe ery ambadika ery zany ao anatin'izay fa ny razafa manantany tonga de ometsika sehatra izy ny fanontaniana petraky ny olo-pirenena maro de hoe inona zany no toy an'ny raharaha-pirenena iverina ao anatin'ny ara-dalàna ve isika ka etsika andraina anjara ndraiky tsy am'fanandrefy am'izay ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana isy fitsarana ve na isy fitoriana ve manoloana ny reny ny zava-mitranga rehetra ireny ny zavatra mazava aloha de hoe voapirofo fa tombony any ayahany rehetrarehetra momba ny hoe nisy zava-mitranga tsy araka ny tokony ho izy tao nodinganina fotsiny ndre matoery manary zava-maefa mitombony any ayahany rehetra zany am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe nisy menasy na nisy fandrahonana amin'ny endriny samihafa tao ambadika rehetra tao efa netintsika tanatin'ny famakafakana moa izany rehetrarehetra zany dia hotoizatsika izay famakafakana izay am'izao fotoana zao satria tsy mbola diso tam'izay famakafakana zay za ny mpanao gazety samihafa teto anivy ny fandarana angaredona ary mipotra daholo izay nambaratra am'izay am'izao fotoana misy atsika izao de ho jerentsika amin'ny antsipreny efa teo ny zokobe Jacques Raltera fa miarabanao zokobe Arfidy Ramanandraibe tonga soa eto amin'ny plateau miarabanao namana Nikajarakoto Manatso miarabana namana Jacques Raltera zay efa nanao ny amjarany ary mbola miaraketo ary mbola hiaraketo toy ny mahazatra moa zany de anisan'ny ataotsika hoe namana mavitsika izy eto amin'ity tantaramanga ity ary azo antsoina mihitsy ny hoe izy ny eo amin'ny fandrarahana amin'ny ankapobeny satria
isan'andro izy de manotrona nyty ataotsika hoe émission ty ary tsy mikostana miepaka zany ao anatin'zay ataotsika hoe fandraisana anjara amin'ny tolona ho an'ny firenena izay isoratsika azy ny zavatra ohatra zany satria ny atsika moa zany de zay foana hoe rondon à César ce qui est à César zany a de alefatsika zay nresaka anao teo namana nikazarakotomanatso iverenatsika kely mikasika niny ataotsika hoe révélation fracassante reny zany ny tena tsona hoe bomba tsy le bomba mandatsa janomaso fa lefa ny zala zandary ery na re le manjatsa candidat sy ny ankizy am'behivavy fa tena zavatra tena hoe fracassante ny zavatra navoaka nylay filohan'ny anteny mierandoolona izany fa mialohany iverenatsika kely am'izay de vonahazo azy antsotrarobitsika vo ataotsika hoe talohany karana teto am'ty plateau ty ary nanambarany a fa miaingy any anatin'ny toerana misy azy izy am'zao tsika am'teny zao a ary andeha hoeny amin'ny fitsarana avo momba na lampandrenana zany hoe ny ACC zany zay a ny fantanina napetsaka reteo mialohany idiratsika any amin'ny famakafakana zay tsy maintsy atao mandidina zay raha zay de zay zany aloha nyvaliny zany hoe midika zany a fa tsy nijanona atreo itsony la histoire zavatra mpitranga matetika eto Madagasikara tsy ao anatin'ity firenetsika ity tao anatin'ity fitondram-panjakana ity matsy namana nikazarakotomanatso namana ralitera ny toe-javatra tahaka izay de mila valiteny hoe rehefa misy zavatra mitsanga de mandeha iny a de de tsy misy fanapahan-kevitra raisina fa tonga de affaire sans suite na affaire classé ity zavatra anankiray ity de tena hoe ny otra ny tokony ho izy satria raha affaire tokony ho nijanona fotsiny teo anivony ataotsika hoe samy androm-panjakana fanoloran'ny filoham-pirenena ny fahefana ho an'ny larana faharoa ao anatin'ny fitondram-panjakana izany hoe ny filohan'ny anteny merandoolona izany passation simple tsy de misy filirolirony be da be de tena nivadika ho raharaha internationaly ho raharaha iraisampirenena raha nandeha iny raharaha iny aminy nikazarakotomanatso de efa nytenitsika ary rosany lasa tsy mahay mamaky teny ilay filohan'ny anteny merandoolona fa de nanahoana loatra na izy mamaky aza tam'ireny tsy resy lahatra am'le zavatra tsy resy lahatra ary nahiditsika menakavy hoe misy fa zavatra tsy izy no nanoratra n'lay zavatra nasaina novakiny normal izy raha ny abakavaka teo anatsehan'zany raha ny teny ny teny anivo ny fitsaranavy momba lalam-pandrenana nyretsaretsa de samina ny teny dolidoly fa hoe izy no tsy nadray an'io fa tao anatiny zany retsaretra zany tsy nisy convaincu ny retsaretra hoe tsy possible raha olona nahatsapa tsary zao fa tsy maintsy hitondra ty firenena ity par intérim izy afaka fotoana foy no nanaiky nyjanona teo fa fonina no andahan zany rehefa avy eo tonga imaly iny misirany njakatina manao hoe tonila tsambaratra ozy nandray le taratasinao fa ny vahoaka malagasy ray manontolo de nila tsambaratra teo no aty amin'ny ataotsika hoe efa mifarana efa ikatona n'le rideau ny fitondram-panjakana notarian'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no nisehony tena image n'lay fitondram-panjakana ary tsy olo kafa taty ivelany raha olo kafa taty ivelany de hoe fa naratsiny zany fampiresahany zany fa ity olona tao anatin'lay firenena et c'est pas n'importe qui fa filohan'ny anteny mierandoolona olobe zany olona mihetsika no membonady zany raha nivelany any anao de tsy afaka akory anao ho fidiny ho filoham-pirenena raha ohatra ka tsy mandalo am'izany toerana zany fa de io olona ino ny teny
fa fomba na mafia ny zava-misy ny zava-natao tamiko fomba na mafia no natao tamiko nandeha ny herisetra natao tamiko tao anatin'ny tapabolana ny tenako 2 herinandro no naniaina na porororony ny flesira ny levitra atompoko no ny fitiavan-janako zanako votimy 20 taona any ivelany any fa kehitriny eo anatrehany zava-misy ray manontolo de tsy maintsy mijoro voatonona ny anarany eto amo de tserika mihitsy namana raha tena na amin'ny kazarako manatso rehefa mahita hoe raha ny teniny Andriamatoa Anjarajoelina tamin'ny alahady teo hoe mba lehilahy lehibe any reto le candidat reto fa maninona ny de lehilahy lehibe tahaka andreko manao zavatra mahamena tsolo maninona no manao zavatra mampidina ambaniny voninahitsy Madagasikara tahaka an'ireny tsy manaja lalàna tsy manara-dalàna tanteraka efa voararatsy idiny amin'ny arabe de mbola midiny eny nefa mety mena toerana malalaka be sy gozalabe raha ireny zany natao hoe manala baraka ny imaziny Madagasikara de ity zavatra nitsangana naovana ny filohan'ny teny merandolona itiny manala baraka ny taranaka fara mandimby atsany amin'ny tsy fantako tsony atsany amin'ny 4e génération zany amitsangana amin'ny maty any pasina naminy nikazarakoto manatsora mahita zao any amin'ny firenena ataotsika hoe tseko tany Zimbabwe ngambany tamin'ny Andrew Robert Mugabe ny mety ahitana fomba tataka zany fa raha amin'izao fotoana zao ilozan'ny firenena africaine lavitra be Madagasikara raha zany ataotsika hoe firenena tandalana izany sy ny demokrasia ny resahana ao anatin'ilay firenena iny fa mipoaka ny nafenina ny joro lay filohan'ny ateny merandoolana no lasaina fa nanda fa de nilaza efa ela no niomana tamin'izany efa ela ny vonona tamin'izany ary de mivoaka ny nafenina fa misy zany Silvera Petsaroso zany misy zany filoha mpanolotsaina manokana filoham-pirenena de matokaleta nanao menazy fa tsy mahazo mandray an'io ela tsy mahazo mandray an'io ela fa ela alefa ho atao ambassadora eto zany vo nisy fasy kase aty am'le hoe fa ho akatona ny rideau mivoaka amin'ny marina tapina ny domy raha onoono ny filazana fa manao zavatra tsy araka ny lalàna ny fitsarana boba lalam-pandrenana raha onoono ny filazana fa io gouvernementa io miketsiketsika zavatsafa raha onoono ny filazana fa ny forsena tsy hitandray an'io andraiky ta io ny filohany ny anteny merandoolona de mivoaka ny akehitriny foana ny onono ray manontolo eny kazarakoto manatsona namana raha tena foana tanteraka ny onono tao anatin'ilay firenena nivoaka am'izay niala ny saritavany gouvernementa niala ny saritavany fitondram-panjakana sy ny klika sy ny ekipany zany ataotsika hoe anjo ny Irina Rajoelina izany seho raha ohatra ka mbola nataotao aja zany ralohana ratsiraka izany nisy fotoana nanaovan'ny fadarana manokana ka nilasany fa mafia io fitondram-panjakana io raha ohatra ka nataotao ohatra ny olona raha nilaza ny fomba natao zany natona kotomanga izany rehefa nitondra ny bois précieuse ny hazo nogana palissandre na me taratasy alalina hitondrana zany raha ohatra ka mbola nieritseritra ny olona rehetrarehetra hitafitso anatin'ny onono zany ray manontolo zany fa tsy manao an'izany io fitondram-panjakana io hita ny endriny amitsika miteny zao zany fahatarina mipetsaka raha ohatra ka tsy ho raisitsika ny mahavazahany lay filoham-pirenena am'izao fotoana tsy ho raisina ny mahavazaha zo tsika teo za mino fa izao antony fanongana mpanjakana tao zao satria fanobana niza te hiteny de fanongana mpanjakana za tsy mino
fa tsy en connaissance de cause am'izany ny filoham-pirenena za tsy mino fa tsy nahafantatra ny manodidina an'izany ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay tonga de mainka nanolotra n'lay fahefana tena ampelantanany gouvernement hatramin'izao tsy misy famindram-pahefana hatramin'izao tsy misy mbola tsy manara-dalàna ihany zay zany hoe ny tsy fanarahan-dalàna ataony reto flagrant délit amin'ny tsy fanarahan-dalàna ireto de fa ampy tsy tokony hafahan'ny filoha teo aloha azy le rajoelona mirotsaka éliminer d'office na tsy ho jerentsika raha hoa ny resaka hoe tsy fanany nitsony ny nationalité malagasy trahison coup d'état institutionnel zany ny zava-misy zany ny ainatsika miantso zany tsika amitsika am'teny zao hoe inona no vokatsy zay diany filohan'ny antenimeran-doolona eny amin'ny fitsinabomba lalam-pandrenana fa mazava ny teniny teo vao mialany a de miantso anareo ary mazava zany satria tsy maintsy mifandray akaiky amin'ny mpanao gazety ny retsaretsa ity filohan'ny antenimeran-doolona ity ho fiarovany ny ainy sy ilazany foana amin'ny ekipa ray manontolo hoe aiza misy azy am'izao fotoana vo vita iny fandarana tany ivelany iny de nivory ny ekipa njareo artiste notarian'ny bandekama rasy manana Paul Bert alias Rosy ary de namoaka fanambarana iombonana milaza hoe nanao antsoavy tamin'ny tafika malagasy tamin'ny miaramila tamin'ny polisy hoe arovinareo io olobe ana io arovinareo io filohan'ny fisaranaavy momba lalam-pandrenan'io fa atahorana ny ainy satria araky premier-ndolona satria mafia no eo anoloany marina mihitsy zay teninao zay zokobe ary misaotra ny namana akama rosy nanao ny fekevitra ohatry reny fakalala moa zay mirahalahy ary eto a de manome voninahitra be ho an'ny lehibe ny filohan'ny antenimeran-doolona tena say ianao fitiava-tanindrazana ny nataonao ka aza manana ia ianao fa aorinanao ny vahoaka ary engany e tonga amin'ny HCC reto candidat raiky ambe folo mba azo valy teny marina fa tsy lainga indray zay mba ntiako tenenina fa de ny zava-mitranga zany am'izao fotoana zao izy menakavy ho atsika eto plateau atsika ny tokantrano any ko de mazava ary miariary ny amin'ny hoe manana olana ara-moraly goavana be ity rafi-pitondrana am'izao fotoana zao ty manana olana be zany amin'ny resaka hoe lanjatsaina arahana na soatoavina arahana manana olana amin'ny hoe valeur morale zany hoe tena any amin'ilay everina fa maha olo-mendrika na maha olombanina mihitsy an'ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena sy ireo mpanao politika mitazona ny fahefana am'izao fotoana zao any olana makadiry atre atsika mianakavy io ny voambolana hoe mafia ampatsahivoko fotsiny ho atsika olo-pirenena ho atsika eto amin'ny plateau fa tsy voazao akory na inona hoe mafia hoe misy mafia mitantana ny firenena misy mafia tafiditra any anatina resaka fanaovana mpimamba ny resaka toekareny misy mafia tafiditra any anatina fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena tsy voazao na inona an'izany fa isika mampanao gazety izahay mampanao gazety a dia nitandrina foana satria ny zavatra mitranga de sarotra ny manam-pirofo sy milaza mazava hoe iranona ny ao anaty rezoana mafia na iranona ny ao anaty rezoan'le mafia izay ny mafia moa zany raha ataontsika azavaina amin'ny teny malagasy sotra de hoe tambajotra ny olona izay mitafy hafetsena mampiasa ny fombafomba sy ny paipaikady rehetra tongavana mitanjona tiana atao ibanana toerana misiam-piarina anankiray amin'ny sikirakirana ny vola ary mampiasa fomba mampanao hatramin'izay iverina fa mamoetra indrindra ahafahana miazona n'izay firaisakinany hoe hitazomana ny fahefany zay fa ny vaovao zany amitsika am'teny zao raha na enitsika misy mafia
miarabanao rayson tonga soa eto amin'ny plateau nay am'izao fotoana zao ity mo condition direct re olona rehefa misy vahiny de mitsofoka de tonga de efa miarahity efa izy ty tsy asina protocole be zany ao anatiny ny vaovao zany de hoe teny ambavany filohana androm-panjakana eto amin'ny firenena no nanao an'izay fanamariana izay hoe tena enjana fa méthode fampiasan'ny mafia no nanjohanay menakavy menakavy le resako satria ny fianakaviny ny zanany be de be mantsy miazakazaka manometsiny am'izao fotoana zao fa maninona ny tsy niteny teo aloha fa maninona ny tsita teo aloha fa mba apetrao aminao tsy resaka politika tsotsotra politika fotsiny le izy enikazarakozay mahatonga le izy hoe mafia efa tena misy fikitihana ny NDB maha olona mihitsy de ny menaky ny aina zany ao anatin'ilay fandrahonana samihafa nanjo ny filohana tenymerandolona ka za tsy izy kosa aloha tsy maintsy mba maka recul tsy maintsy mitandrina aloha mandamina an'izay afahana miantoka ny filaminana na ny fandripahalemana manodidina ny ankohonana fa zany tsy midika ary zay no iderako manokana n'izao fahasahina lehibe roson'Andriamato Hermanana Razafy Maheva zao tsy midika zay ny aminy hoe tsy hijoro fa tsy maintsy misy recul raisina hoe misy pression nisy méthode nisy fandrahonana sy ny sisa hoe tena aza mandray an'io fahefana io ianao de vita zay rehefa hitany fa ny amin'ny hoe fa afaka miantoka ny filaminany zanany izy ny fiarovana ny ainy zanany de fadotsona lehibe manoloana ny tantara raha toka anaiky fotsiny ny amin'ny hoe alors anga ho ivalina am'izao fa efa zao moa ny zava-misy fa de efa zareo ny efa de mionona am'izao adidy amanandraikitra eo amin'ny tantara soratana amin'ity Madagasikara ty ny fijoroana de am'izao fotoana zao zany mazava lay lalao mazava ny zava-mitranga de mitombona ny famakafakany efa netitsika teto ary manamarina an'ireo resaka samihafa izay efa netitsika teto mikasika ny tranginy ny zava-miseho fa de zay nao za mitina anazy tena manana olana ara-moraly goavana be ny mpitondra am'izao fotoana zao tena enjana ary tsika mety hoe tsy zatra miresaka n'izany lanjatsainy zany fa farafahakeliny takina amin'ny olona mieritreritra fa hitondra firenena ny fahamendrehana tena farafahakeliny zany ny fahaizana mampahalalana ny fahafantarana ny vahoaka entina zany de masotsivana goavana daholo ny fahaizana miaino ny fahaizana mandray ny sosikevitry ny hafa ny fanomezan-danja ny manam-pahaizany amin'ny firenena zany masotsivana isan-karazany fa ireo rehetrarehetra reo tsisy dikany raha olona tsy manana fahamendrehana sy mitotongana amin'ny resaka lanjatsaina amin'ny resaka moraly no ao anatin'ilay fitantanana sy fifehezana ny raharam-panjakana amin'ny ankapobeny rehefa mandinika ny zava-nitranga tao anatin'ny efa taona sy tapany 5 taona latsaka nefa de iny fanazavana ataon'ny filohana teny miarandolona iny no piky faratapony hita am'izao fotoana zao tsy vitany nanamarina ny famakafakana rehetra nambaratra am'izay iny fa manam-pirofony am'izay hoe tena olana lehibe ny eto amin'ny firenetsika eny mamasina manoloana ny kanja mibary averina ihany zany zay fampahafantarina atsika rehetra izy maro ny lasany apasika maro ny lasany apasika nareo tsy omena tsino izy ny collectif de candidat fa zay moa le fanambarana natao hatramin'ny omaly hoe eny apasika fa eny mamasina ny kanja mibary andray zany ny fotoana am'izao fotoana izao ary hoavy ikadony eny ireo anivony collectif de candidat vanim-potona fampelezakevitra moa zao mitodikitsika eny amin'ny HCC inona no ataon'ny HCC manoloana an'izao rebondissement na hoe fiovanjavatra mahery vaika eto amin'ny firenena zao ray zay fa mitodika ihany koa tsika any amin'ny mpitandro filamina na ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezakevitra hoe misy andreo olona reo manan-kevitra mila mpitaina amin'ny vahoaka fampelezakevitra ihany koa zay saingy fampelezakevitra tsy arak'le hoe candidat fa fampelezakevitra manoloana ny foto-kevitra ijoroana asa mbola ho avy any ve ny daroka bomba sy ny fitaovam-piadina misy an'le vy lavalava 5 cm nandratra ny mpikambany eo anivon'ny antokotiko Madagasikara solombavam-bahoaka nandratra ny candidat teo aloha ny candidat am'izao sasany tamin'ny vanim-potoana teo aloha tamin'ny sabotsy tamin'ny herinandro lasa iny ho hitantsika eo aloha mizava-mitranga eto amin'ny firenena fa de mitodika aty amintsika ny masony zao tontolo zao ny sehatra raisam-pirenena tsy vitany hoe manao fanamariana fa ny sehatra raisam-pirenena dia mandefa ny olombelony ihany keo am'izao fotoana zao eto Madagasikara isan'izany ny sadek isan'izany ny firenena mikambana ihany koa ny loharano-baovaotsika no afantariny amin'ny hoe misy fivorina saika isaky ny 2 andro
raha kely indrindra eo anivony firenena mikavana am'izao fotoana zao solotena ny eto Madagasikara manao ny tombana isan-karazany amin'ny atao hoe zotra-pifidianana amitsika miteny izao zany zay no didiny amin'ny ankapobeny fa zao ty fandarany ty moa andraisantsika vahiny isan-karazany Andriamatola Ramanarasona ny bureau politique ny amtoko malagasy miara-miaingy ianao manakambara mazava ho azy matotonga eto amin'ny plateau miarabanao ray aman-dreny miarabantsika rehetra manakambara am'izao ramitrango zao raha marina satria voapirofo zany zao fa marina ny lalana zorany ireo le candidat raiky amby folo voapirofo androany oaly hatramimaly natony de anisan'izany le resaka le hoe nisy namiatsiny le hoe ka rehefa zany any efa manahirany ty fividianany ty ka lain'inona ny antony mbola nandehanana lingilingy tany amin'ny HCC nanao latany CNI maromarina koa namafy ny firitsahako fidina mazava-be io le hoe fahaizana politique zay ny fitakatry le sasany satria raha tsy nanao an'izay zao inga Andry Robel amin'ny maha-candidat azy naratra izy afaka mitaka zony feno any amin'ny HCC ny hoe tsisy za olona marary voalaza ny lalam-pifidianana mazava tsara ny fafito-am-pefapolo raha misy toe zavatra mitranga ka mahatonga ny tsy fahafahan'ny candidat mirotsaka dia tsy maintsy ny HCC manambara manafoana manembotra amin'ny fifidianana fa raha tsy candidat izy zao tsy afaka nanitaka izy zay zay zao zany hoe mafatakarana fatakarana amin'ny lafiny politika zay aloha tiko ambara tena tiko atongavana ary tena tsy nampandry andro any de le fieritreretana lalina ohatry nareo rehetrrehetra zay nijery am'izao fotoana zao samba matsy miodikodinao ando miodikodinao an-tsaina toranona fanaina ozy izy le izy iny poeta tsika malagasy le zavatra mitranga am'izao fotoana zao tsy ny eto ihany fa eran'izao tontolo zao indrindra fa ny Israel am'izao fotoana zao de tena hoe hita hoe miova tanteraka manomboka miova tanteraka mihitsy zao tontolo zao Ukraine Israel sahirantsika menakavy amin'ny zavatra mitrangaka zao sao de tonga ny fotoana tsy noho izana noho ianao tena azo lazaina hoe teo amin'ny faratapiny amin'ny tsono teo angamba le hoe fantikan-dalàna eto Madagasikara raha ny tranobe Madagasikara naolotsika nisy vodivato anankiray zay niarahana nanaiky fa ohatrana io mitsangana le trano io vodivato am'izao fotoana zao azy le maritrano no tsy raha rahin'ny sasany fa dia lakozy lasa natao efitafandrina le fitafandrina zany hoe tena efa tsy nanaraka an'le maritrano tsony le fiarahamonina eto Madagasikara le fiarahamonina mba hiarabelona zany fa dia nataony sasany tikaina foana le izy sao de tonga fotoana eritreretana lalina am'le sao de tokony ovana am'izay tokoa ary sao de tokony ararotina ovana am'izao fotoana zao io maritrano io vodivato zay zany nieritreritro hoe rehefa samy zany hany volana fetsika androany fahafiry volana oktobra folo oktobra tsika zao raha izao zany raha hoe hiditra am'zany resaka hoe fifidianana zany resaka redirety zany resaka fa tsy hisy tsony zany fa ny hoe ahoana ary inona anao atao antaony iny zao sain'ny olona ka inona ary mihevitra hoe sao de tokony eritreretina lalina am'izay ty zavatra ty zao mantsy tsy vony tsy noho izana noho ianao na tonga n'lay zavatra ohatry zao fa zay arala izy a no ny rahantsika malala tsy iverina tso fa no zavatra rehetra voalaza rehetra hatram'izay e fa ny zava-misy zany zao de ny hoe vohitsakitsaka tanteraka le lampanorenana ka efa samy hitsaka tsahana ihany rehefa samy tsy voafetsony zany io satria le olona natao iandry azy le HCC tiako teneneo reo no tena mpiandry teandrombo volona vita amin'ny resaka lalana ny fe le to hoe lalàna aloha averiny indram-pandeha de ny hoe le zavatra ifanekako aminao hoe raha te hiara-ononytsika de ka hiara-belona de misy fanarahana atao de mifanarahana iny atao antsoratra de iny no feanao zoako ny didiko aminao zoanao ny didinao amiko iny le izy zay ny rahantsika amonina eto mba hiara-belona fa tsy sanatry hoe hiara-monina mba hifantaroka tsy zay le resaka
ka raha izany no izy a efa sisy manaja an'iny any andao ara aloha ijerevanare eritreritry ny atsipy hoe sao de any volana oktobra tsika zao raha izao mifandehany any amin'ny volana mars anytsika afaka mieritreritra hoe efa manomboka manao tonga ny any manadio trano manadio ny rehetrretra mametraka ny lamina rehetrretra tokony ohatrozany zany aloha misy maso mieritreritra de inona ary no atao any no fantara fotsiny aloha zao de UHCC fa tsisy tsony tsisy tsony io ny gouvernement tantsay Christian io izy io efa nisantoka izy io nazava be zany zao nytenin'ny président Sénat fa de misantoka fahefany ro njatsay Christian sy ny gouvernement antary ary le gouvernement tany koa efa misy anakoroa zao efa lasa nitsoka efa niala tao le vehivavy anakoroa izy moa ny anarany izy hoe ny ministre ny communication serasera sy ny fampianarana de hoe lasa izy andeha de lasa izy andeha hoe volazany hoe andeha hanao propagande izy zay aloha fiteniny zay fa ny fijery azy any koa afaka teneniny hoe sao de mitsoka ary reo fa efa manomboka fa tamy fa hoafafa le fandeha andrara fanontany mipetraka zany ao antsika rehetrrehetra io ndray zao ny président Sénat efa mitenio za vonony fa zao koa za de fitenio zany vonona fa hatram'izay akalefa efa nomelona lalapanirena ka rety izy androany niteny hoe resy raha fitondrana izy no anaka anazy zay ny HCC ve ohatr'zay zany tiako tenenina amlizy fa ny tena petraka zany de ny hoe noavy raha izao ny fandehany de ndeha hoaiza zako hoe efa samy efa naitsika sahany resy le mpanitsakitsaka azy any le lalam-pandrenana fa tsy ndikainy tao anatin'izay fotoana firy zay efa zao no nanjoan'le firenena so de tonga fotoana am'zay za hoe rava tanteraka izy mieritreritra ny any Israel matsy sy mieritreritra ty amin'ny any Ukraine sy ny sisa zay ndrehetrehitra iny ty Afrika ho antsika ny pirenena malagasy tanora ray aman-dreny mpiasa-panjakana mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina mitoy ny fitakinan'ny fiandriana pirenena malagasy sy ny fividianana madio sy eken'ny rehetra eto Madagasikara izay tarihany collectif de candidats talata 10 volana oktobra amin'ny 10 ora maraina eny amin'ny 13 Mey miakanjo fotsy sy mitondra sainam-pirenena de mandainga ve le lehilahy lehibe iny Hermanana Razafy Mahefa satria misy démenti ihany koa ny ambadika any mbola horesatsika ny Tsipriana de mandainga ve iny rangahy iny fa niry Razafy Manantany zay tokoa satria any gouvernement de miteny hoe lainga sy fanakorotanana zay zany ny antoka ny gouvernement ny fanambarana nataon'ny filohany anteny mirandolona mbola tsiditra amin'iny efa ntiako resana de zao hoe nisy voambolana rehatrany zany isaky ny mitondra le matoy ihany rajoelona tsaroantsika tsara tamin'ny tetezamita de zao nambara ny ray aman-dreny be teto amin'ny firenena tsy hanonona ny anarany fa hoy izy tamin'izany fotoana zany eta voaio tsy zany namorona fa saminaretsika ale matoy ajo andray ny anarivelo de tsy nisalasala mihitsy ny teny hoe fanjakana jilamboto ary ny filohany ny anteny merandoolona zay niarany ny fandrahonana ary voatery tsy maintsy ny ary vatana saingy efa mamoaka marina am'izao fotoana zao de hoe tena metodana mafia reo telore fotsiny any tiako hitondrana an'le adevitra hoe voambolana tsy faharenao zany na inona ny amafy ny fitondrana andre mato dideratsiraka na président Tsiranana
n'andriamato Zafy Albert n'andriamato Marc Ravalomanana eny na Flora Jonary Mampianina aza dia tsy nahitantsika ary tsy nahenotsika voambolana mafy be ohatran'izany ka rehefa tonga amina voambolana ohatran'izay le izy dia niendriky ny fomba fanaovana politika mihitsy zany sy ny resaka androm-panjakana sy lalàna zany no tsinitsinina satria mafiano mitantana firenena dia io izy io za tsy ino mihitsy ny hoe ny ray aman-dreny ery manana Razafy Mahefa no andainga amin'ny zavatra nahazo aminy ohatra tsisy olona mihitsy hiteny na aniry ny kibony arary kanefa tsy marary ny kibony ary tsisy olona hanozon-janaka ary tsisy olona hanozon-janaka voaterina lefako tany Frantsa ny zanako 5 taona dia oza hoe mahita an'izany zavatra rehetrarehetra zany soa aloha zany fahaingana be Andriamato Razafy Mahefa Manana zany miezaka miregle an'le situation satria zay zany no manamarina ny adevitra nresantsika io maly nikaza hoe averenao anatin'ny ara-dalàna aloha ty adevitra ty retour à l'ordre constitutionnel satria ozy ny séance solotena andreo non collectif des candidats coup d'état institutionnel zao transition de facto unilatéral la ho imonjarondefo dikan'izany zany efa teteza mita dikan'izany zany efa ivelany lalam-pandrenana dikan'izany zany androm-panjakana manongana androm-panjakana motera nanonganana an'le androm-panjakana le ACC fa raha nyvoatonina Andriamato Manana Razafy Mahefa ny teo anivony gouvernemanta no nanao anterisetra anakan'le fahefana tena tanany zay efa niomanana efatry ny ela dia ny amin'ny fantanina mipetrako raha efa fantatra misehatra ambony be ohatran'izany dia zao inona ny eritreritry ny communauté internationale inona ny eritreritry ny FFKM inona ny eritreritry ny ao anivon'ny folo alin-da manoloana natrangan-javatra oatra zany satria crise multiple zany zao no misy eto tsy adiny séance tsony na candidat 120 amin'ny fahadiovan'ny fifidianana tsy adiny candidat 120 amina tsy fanekena olona tsy mahafeno fepetra tokony hirotsaka condition d'éligibilité ary tsy adiny candidat 120 amin'ny famerenana ny tany-tandalàna fiandrianam-pirenena sy fahafahan'i Madagasikara fa misy toyana hadevitra hafandray dia nambara ny filohany anteny meran-dolona ka raha ohatra zany misy minimum na resaka fahatsapatena na hoe farafahakeliny fahatsapatena eo anivon'ny ACC dia ny ACC tokony ampiseho fa hoe misy zavatra azo alamy many amin'ny côtéany na tiana na tsy tiana lecture an'le fanjakana Rajoelina nandritra zay fotoana zay ka hatramin'ny ty androany ty dia ozy tsika hoe tena ao amin'ny deux pouvoir reo olona lipa-efany reo olona reo ary mampiasa ny fahefam-panjakana mampiasa ny androm-panjakana mampiasa ny lalàna ahafahana mifikitra amin'izany fanjakana zany ka na ho tonga any amina resaka fandrahonana tompona ndraiky mpanjakana ambony aza na nylanana lalàna aza ary na ifofona aina candidat aza dia ataon'izy ireo amin'ny tandrifin'izy ireo avokoa satria ny aton'izany dia zao le fahefana no mibaiko amin'izy ireo mamantsika an'izy ireo ary le fahefana no mikondane an'izy ireo hanao an'le zavatra resantsika teo hanolana lalàna hanao tsinitsinina tsongon'olombolo ange natao hoe filohana anteny meran-doolo le tsy hoe ny kôtikôtiana tery ananina tery dia napetrapetraka tety ary olona elu zany filohana anteny meran-doolo zany za rehefa tena mba mandinika amin'ny passé politique an'Andriamato Razafy Mahefa Manana mba fatakio any zany hoe tany ampitan-dranomasina tany nanao grade France tonga taty nanao grade iloafo secrétaire général ny antoko grade iloafo nanandraikitra teo anivon'ny minina tamin'ny fotoanandro secrétaire généraly nanany antoko ny fanarenana zany mba nisy expérience politique be da be misy parcours politique zay tsy mitovy an'reto olona tampotampoka ohatry ny tonga dia vao nahita fahefana dia ny rangorango dia nanao zay ipetrahana anatina fahefana dia tsy mitovy le izy misy fahendrena politika kely ihany mba taratra amin'ny olona tena mivolavolaina raha politika fa lavitra zany fahendrena politika zany enikajy sa raha aman-dreny Laurent Ramarson ny fahitana ny reto olona zay natambatry ny fitiavana fahefana fitiavana seza fitiavana vola fitiavana voninahitry reto dia io hitatsika io
tsisy dikan'izany ny etiky politika mba ny divana andriamatoa erzora zafomaly io tsisy dikan'izany ny famerenana amin'ny laoniny zay mba endriky ny fanjakana maka ny anivon'ny fokon'olona maka ny anivon'ny commune teneny ngahiaja anreny anarivelo satria hitsahana daholo zany rehetrarehetra zany mba te ametraka zavatra hafa amin'ny endriny hafa ny anjo mara sy ny rivo-baovao tsisy dikan'izany fa zao zay revony retolo reto amin'ny fomba fitantarana firenena ny azy ny ataony ka na misy ara-lalàna hoe artikla 47 noho ny tsy fahafahamanoatra misy candidat tsy afaka mandray anjara de ny didoany ihany nataony de lasa izy menakavy mampifalifaly tena manao fanokafana propagandy de manahirana ao anatin'le raharaha ozy le seny tsisy atahorana le fifidianany mandeha tsara reo hoe ao fikarakarana de izany antoka raha pitso raha afakapitso ny zavatra ateraka io fifidianana maloto io zavatra ateraka io fifidianana zay tsy hoe kely rehetra io zavatra ateraka io fifidianana zay tratrantsika raha avokoa eo amin'ny lafiny liste électorale carte électorale carte d'identité nationale ny personnel rehetrarehetra ampiasainy seny ny membre ny bureau de vote satria zany ny atao hoe fifidianana ary tsika efa miresaka mandrakariva de zao ny fifidianana de jour J an'ny élection fa mialoha mandritra ary aorina ka tsy miramo zany le tontolon'ny fifidianana de samy antoka veny seny fa tena mizotra n'izany tokoa le izy de forcenao amin'izay satria misy olona metimety sy titiny zareo miaraka amin'le ACC miaraka an'le gouvernement tanaka fahefana teny an-tanan'olona tiana ho averina indray amin'le fitantanana amin'ny firenena de zay le ketrika mandeha amin'izao fotoana zao heureusement mitsangana ny collectif de candidat mitsangana ngiara-zafy mahefermanana tsy manaiky ny zava-misy de veritsika zany fa aorinana zao adevitra zao de hanovany taonina politika zany mba hamerin-dohany tena lalàna zay ny amin'iny fa eto zany dia averiko any satria misy afatra voaraintsika zany eny anoloan'ny kanjany mamasina zany ny collectif de candidat no anomboka ny etsika miaraka amin'ireo pirenena hanao akanjo fotsy zay efa ny tanin'izy ireo zany enkanja sy zobe Laurent Ramarson toy ny famakafakatsika ary optaitsika zay vaovao zay avanda vao misy sary ny namana sy ratolo-janahary moa ny tompotrano izy no afaka manome toromarika ny technicien nao ambadika ao araka ny rinadamina sy ny fomba mampanao dia fanambaran'ny gouvernement tany efa ao ny sur terrain ihany koa dia ampidiritsika eo ny sary sy ny feo samihafa rehefa vonona ny kiasika izay zany ao anatiny fa andao aloha jerentsika ty fanambarana nataony gouvernement ity zany androany maraina ny zavantranga moa zany rehatra amin'ny omaly alina fa dia ny koropaka ny tao andapa rehetra tao ny koropaka ny rehetrarehetra hoe ahoany ty fanambarana nataony filohany anteny mera amidolona ity zany am'izao fotoana izao ity izy ty hojerentsika zany izy io hoe manameloka amin'ny heriny manontolo ny filazana lainga nataon'Andriamatoa Ramanana Razafy Mahefa filohany anteny merandolona ary manamafy fa tsy nisy mpikambana ao anaty gouvernement tananao tsindry taminy na mivantana na kolaka zay zany le izy mikasika ny fandraisany toerana filoham-panjakana mpisolo toerana dia zay zany ny tena votoatin'izy ity zany fa manindry fotsiny milaza hoe ny raha malagasy rehetra nahita ny fanambarana antsoratra nataon'Andriamatoa filohany anteny merandolona no amafisiny ambava teo anatrihan'ny olona ny 13 septambra izany milaza hoe tsy andray an'io toerana mpisolo toerana io izy no ny antony manokana zay zany le sarotry inona raha iray volana teo arina de mitsipaka tanteraka ny zavatra nambarina ampabe maso indray izy zay zany mbola misy faharoa izy tahaka ny vahoaka malagasy rehetra ihany ny gouvernement manoloana ty zava-mitranga ity raha ny ty fanambarana ity zany ny fanambarana ninina natao akatoko ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ao amin'ny fifidiana filoham-pirenena dia midika ho fanakorontanana ny saim-bahoaka sy tsy hifantoka ao amin'ny fampelezan-kevitra ny gouvernement efa andrombonana dia mitsipaka marindrano ny fomba rehetra ataon'ny mpanao politika sasany tsy hirosona amin'ny fifidianana zany zay zany ny votoatin'ilay fanambarana amin'ny akapobeny ao anatin'izay atao hoe valikavatry ny gouvernement zay ny afantaniako
régime rahalasy moa zany efa eto amplato indray am'izao fotoan'izao ny ray aman-dreny Laurent Ramarson ary ametrahako fanontaniana ihany koa aminao hoe iza zany no inona de inona ny maridrefy omentsika ny olo-pirenena am'izao fotoan'izao mba ahafantaran'ny olo-pirenena manavaka ny vary sy ny tsiparifary za aloha raha ny hevitro manokana de hoe ny olo-pirenena mila miverina amin'ny tantarany tranga sy ny fifandimbiasan-javatra anyseho amin'ny resaka tsy fanarahan-dalàna sy ny efa lainga maro samihafa nafafy nitondrana ny firenena tao anatin'izay efa taona sy tapany 5 taona zay andriamatoa Laurent Ramarson zay zany ny valikavatra avy any amin'ny gouvernement tatsay Christian gouvernement zay voalaza teto foana fa gouvernement nanolombaka fahefana zay zany izy idininy raha ny fanohatra amin'iny nambarany no nahagaga zay ary eo izy niarany filohan'ny antenne filohan'ny Sénat antenne olona izy niarany voalazantsika teo no ny teniny zava miatra taminy zay tamin'ny voalohany taitra daholo ny olona rehetra tokoa inaty ataon'le rangaty de samy napetra-panontany daholo tamin'izany fotoana zany misy zatra tsy mazava misy aileko maisy tsy mazava no nazava tapoka zany malo hoe zao nefa nazavana an'ireny fihetsiko ireny fa ny an'ny gouvernement tatsay zany de mbola mazava izy le hoe reny izy eny tonga de efa nanosony izy eny efa miteny ery fa zavatra tereny izy nanao an'io terekolaka ary tena azo azy anay misy vavabasy mihitsy any amaty ahy raha ireny rezay fa zao koa teniny menace de mort fandrahoana mafia tsizaka iny zany ny valy teny anatao izy ninona itsika fijery sy mpiaino mamaly azy tsirairay azaranao mamandraisany keo andraikitsy mandraisa ndraiky hoe afaka mahasaha am'izay miteny hoe zao ny tena izy fa tsy lasatsy ny tena fa raha mbola itsika eny keo voalohana ohatra hoe sana mieritreritra hoe ty fandarany ty re any rehetra any ty am'izao fotoan'izao raha sy diso ako hatrany fampelezam-peo hitra antsary ary be mpanaraka izy ty am'izao fotoan'izao ary mahafinaritra de hoe ara-potoana tsara daholo ny zavatra rehetra teneniny eto sy aroso eto no zany ara-potoana eneny ko ny réaction avy any amintsika raha misy fampelezan-kevitra mahagaga ihany hoe inona moa ny hevitra mbola eny am'izao fotoan'izao tsy hitako le izy hevitra elontsony raha marina ohatrohatra hoe nenay zao ny mmem efa mazava tsara mihitsy hoe tsy avy any amin'ny olona ny hevitra fa tsy avatiny no mandeha makany raha andeha amin'ny resaka ty le hoe fampelezan-kevitra ty fitsika moa mametraka le resaka le hoe am'izao fotoan'izao hoe tena efa mikorotana mihitsy tsisy tsony rava ny androm-panjakana rehetra zany io izy io prof androm-panjakana ave anao an'le valy tena ohatreny ny atao hoe androm-panjakana ne voalohany indrindra amin'ny androm-panjakana de ny filohan'ny repoblika ho androm-panjakana filohan'ny repoblika androm-panjakana eo zany tsika zao androany satria le filohan'ny repoblika androm-panjakana zany zao io viravirainy io lasa hoe ny gouvernement tandray zany zao lasany hoe zay ny androm-panjakana filohan'ny repoblika voalaza ny lampandroenana nefa tsy mitsisy an'izany ny androm-panjakana tokony hipetraka ao de filohan'ny Sénat zay le androm-panjakana anankiray iny aloha zany de efa azo azena hoe ny viravirainy iny androm-panjakana asesa io izy hoe raha tsika mahita io izy any no manimba ny tenany mitsakitsaka ny ihany varava teny nga iajo andrenena arivelo hoe efa tena pitenga iandro rajoelona ny androm-panjakana rehetra marina mihitsy zany io ny antenne miram-pirenena zao ivory angamba izy io amin'ny herinandro tsika ny aranandre teto asanareo na ohatra fa nahare tamina député anankiray tao Tsimondrano tao fa hoe na ivory azy ao no antenne miram-pirenena io de tsisy ao député amin'io zany fa andeha hanao propagande tsika olona za mba député député taloha ifindroa député teto tamin'ny tarisana fahadimy ary afaka miteny fa arisan'ireo le azo azena hoe député be mpifidy indrindra tamin'izany fotoana zany voalohany be mpifidy teto Madagasikara afaka miteny zany am'izay fotoana zay hoe mbola tazomiko zay zavatra zay orere fa raha ireny fihetsika nataon'ny député reny milazany hoe ho avy ny session parlementaire zay ianao propagande de zay ianao propagande ary de miteny izy hoe tsisy député andeha ore olona ravany ko zany ve zany io androm-panjakana io zao ndray le sénateur le fanambarana ihany koany président tena tsisy iza tsony asa mijeritsika ny eo amin'ny tafika
miteny keo nefa le général retraité teo raha valomanana risana angamba izy iny zay lasa sénateur faraparany teo de miteny izy hoe mampalelo le gendarme fa tena tsy mety misy reny zavatra ataontsika reny zay fa zao koa zy tena tokony tsovorony izy zay fa zaoko le teny nataony mijery le atafika io tena miteny hoe ihany ko zany ao any ko ohatrany salamitady hafahafa mitady ho hafahafa mihitsy satria général efa retraité lasa filohan'ny lasa mpikambana ao anatin'ny anteny-merandoolona no resaka momba ny zava-mitrango anatin'ny ianina milaza izy hoe aty amiko mitaraina ry zareo tsy hoe ngatsy isy filohany eo tsy any izy mitaraina fa aty amina tsisy ograté apierna zao zao zany tena efa tena mikorotana ambony ambany ty fireneny ty re olona tena mikorotana ambony ambany mihitsy ary misaotra an'ireo candidat raiky ambe folo tena mbola miezaka misy am'zay heriny rehetra mihitsy amerin-do ny fanarahana an'le lalàna fa raha tsy zany raha irehetra ataony retsy rehetra efa tena tsisy tso mihitsy rehefa ataony efa tsisy fa de izy zany zao no mamerin-do miezaka mamerin-do an'le izy hoe bon zao ny lalana re olona manentan'izy zao eo manomboka eo mamasina hoe zao ny tokony ataontsika manomboka zao de hitatsika eo ny fandeha ndray ono zay mpanao gazety zao mametraka fanontaniana hoe inona reno ataon'ny ACC am'ty lalao am'izao fotoana zao ty fa raha inao mpanao politika indray nao saiko mamaly an'izay hoe inona ny lalana tsy maintsy izoran'ny ACC raha ohatra ka osy fanirazafa manatany toy misy farafahakeliny amin'ny resaka fahatongava-tsaina na conscience fianonany any am-parahatoka zay angamba ana tenin'ny ala mpanao gazety teo hoe de engany satria tsika mino ary olona mivavaka daoly engany ka anana an'izay laza sursaut na confiance faraparan'izay ny ACC satria tena raha vao io no ohatra ny afandray de fa tsy avitra tsony sisy azo resiny eo ndray izy niteny hoe tonga de tsy maintsy raikitra ihany ty fifidianany ty ande ihany ny anana de tsy otsony arany anina hododiny tsy hita le maratra na zavatra hafa no antikany azy de ngambako tsika rehetra tsika miaina tsika vahoaka miaina am'izao fotoana zao zay mijeny am'izao fotoana zao de samy mahatsapa daholo fa tena tsy avitra tsony le izy raha izay zany no notanino zany za aloha anaka am'izao fotoana zao moa za tsy samy teny tsony hoe tsika samy mino an'Andriamanitra satria le Andriamanitra ny sasany efa tena nataony etam-barotra am'izao fotoana zao etam-barotra politika saika ho antaniko anao mihitsy zay lafiny zay hoe ahoana ny fomba andikanao an'ireny kisarisary misy reny hoe mitarika ny olona hidina an-dalambe ihany ko manao hevitra anohatra ny reto nevina sy ady an-trano zay nataonja sy ady an-trano tikan'izy ireny name vola azy reny nanarama azy reny satria karamaina izy reny mena vary mena seo mena vili mena anefa hitany reny menamenaka tany ambadimadika tany dia tambony zany de ndana amilahatra tia ny ianina solaty de ndana eto zay le zay mifazahoko an'le izy amampanao politika any resako an'izay an'izay hoe zay ny afy journaliste ao zay mifahalalako an'le izy fa tena mitady izy zany satria ihany mitady tena fandonana mahery vaika adiny samy civily fifandonany samy civily ny zava-doza de hoe ho tonga am'izay ve satria maly zay teto efa tena nanipika an'izany ny bato Laurent Ramarson hoe fa maninona ny no eritreretina enan'izay karazana fifandonana zay ny samy civily am'izao fotoana zao sa izay ve ny mety ho irika Siratolo-Janahary ilazana ny aminy hoe de tena fanakorontanana mihitsy no misy eto amin'ny firenena io zao misy olo-pirenena mantany anay hoe raha andeha hiaraka amin'le collectif de candidats zahay dia ahoana ny fandaminana samy hafa aty aminay malaza hoe grève le izy nareo nefa miteny hoe tsy grève le izy inona zany le atao zany hoe mbola misy olo-pirenena tsy mahazo da mikasika le tena antony joroana sa inona zay andriamato tena ampy le fanazavana tsy zany fa inina fotsiny zavatra ny ainako maly teny itosy nio filazany azy de teny atao anaty vahoaka atao de nisy tokoa hita soritra ary efa tena niomana andianjato vitsivitsy
teo akaiky ny banky BFV teo sy teo akaiky ny banky BO nisany ianina somary ianina teo amapolony teo izy ireo talohana tongavan'ireo le solotena paraky ambe folo dia efa nanomboka tazatazan'le olona manodidina dia niteny tamiko moa le anankiray hoe izy ireo eny retsy olona resany fiatsiny dia zavatra misy tokoa dia enoko le feo sy le resany dia manomboka mandranitra izy amin'le mpivarotra kely teo mandranitra izy amin'le olona manodididina azy teo dia efa ohatran'ny salan'ny efa midikodina efa fatapatatra miaraka amin'ny sakodo sy ny sisa zao le olona teo ihany sy ny ilan'le mpandamina taty le olona teo ihany tonga dia nandravan'le izy ary tonga dia nanemitrareo nyparitaka tandreo ety amin'ny tanàna ianareo ary olona tsy avelona izy tsiny ay olona tsy avelona mihitsy nentina teny hoe milanja pankarta zany tonga dia zareo teo ihany tonga dia nandrava azy teo ampilaninana ampahendrena tonga dia fandraisana tonga dia andraisiny ndraikany dia rava le izy tsitatsonina le tao anatin'ny fotoana foy tao anatin'ny 10 minitra teo angamba raha ela indrindra ka misy milaza hoe ambalambahoaka sy ny sisa mantsy amin'izao fotoana zao zay atao hoe miezaka mitarika olona ihany koa ny mpanao gazety androany manao fanadihadiana manokana mikasika ity raharaha ty satria manana loharanom-baovao zay eo anivony ABC ohatra zay mahasamylaza ny amin'ny hoe nanatrika ny fizaram-bola ho an'ireny olona nentina teto Antananarivo reny misy moa no miresaka sorabola ao anatin'izay hoe ohatran'izao sy ohatran'izao misy resaka sorabola maromaro resantsika satria olana be ny eo anivon'ny administration pénitentiaire amin'izao fotoana izao resaka affectation olana be ny anivon'ny resaka sisikosy ny zapy amin'izao fotoana izao resaka fanerena olona hiditra ao anaty TGV sy ny sisa ho resantsika eo amin'ny antsiprian zay namana mpanao gazety sao dia misy vaovao momba ny eny akanja aloha amintsika miteny zao zany dia ny vaovao farany raha ny eto Antananarivo aloha zany dia efa manomboka tonga eny Mahamasina ny olona dia tsara ny mampafantatra an'izay mamerina hoe eny Mahamasina le izy fa tsy eo amin'ny Pasika sao dia mitaraiky eo Pasika eo ny olona andeha anohana n'izay hetsika ho an'ny fitakiana ny ara-dalàna zay eny Mahamasina manoloana ny kianjan'ny Barea no anaovana n'ilay hetsika misy ihany koa ny hetsika amin'izao zay le nyresantsika teto nanomboka tamin'ny herinandro ty moa hoe tamin'ny omaly hoe tsy eto Antananarivo rery intsony ty hetsika ity amin'izao fa manerana ny Madagasikara misy zany zao ny hetsika any Atsirabe misy ny hetsika any Mananara izy teo amin'izao fotoana zao milahatra amin'ny tanjozotra ny eo Atsirabe manomboka ery tia tsena kely moa zany manomboka miainga dia efa manao akanjo fotsiny akamarony raha ny sary fampitana tonga aty amiko amin'izao no zany hitako eto misy oronatsara ihany koa alefa raha toka vonina ao le izy maneho an'izay hetsika iombonana manerana Madagasikara izay fiombonana ho an'ny famerenana Madagasikara ho tandalàna mandra-pahavonina n'ilay sary moa zany dia ho resako ihany malasa ny saiko tamin'ny omaly ity le sary ty sary ao Atsirabe ty amin'izao fotoana zao reto zany ny olona izay manao an'izay fitakina ny famerenana Madagasikara ho tany tandalàna izay raha ny fahitako an'ity toerana toetra ny avaratsena any avaratsena zao raha ny fahitako tsy mahafehan'ny Tsipriany eo mandeha mizotra mihazo ana tsena misy olona avy amina vaovao raiky eto fotsiny hoe misy olona avy amina faritra maro samihafa zany tsy miaraka fa andeha hamonjy toerana anankiray mety manana fanampavaovao izy hoe aiza le toerana anankiray voreny io sary avy amina toerana anankiray zao inona raha antsika teo iny fa maromaro raha ny vaovao raiky ato Anatsirabe ho Anatsirabe raha ny fanazavana tonga aty amiko aloha zany dia izao moa sady mitoy ihany ny sary avy any Atsirabe ty nihazo ana tsena sabotsy dia ohatrany mivoaka aty akaiky ambony ranovisy aty nina moa zany narina aty akaikina tsena kely ny lalana nijorantrareo teo iny ny mahalasany saina ho teo dia le filazana le toy ny le resahany namanainika aza teo hoe le mpivarotra zao omaly ny zavany tranga omaly tany Taosy fa ny olona nitondra sora-baventy sy nilaza hoe te hivarotra eny Analakely ka maninona tsy mivarotra fa maninona mandany fotoana mandeha milanja sora-baventy dray ty mbola toy ny sary ihany moa zany ty narahantsika tety magaga dia hoe rehefa io zany navela navela hivarotra nareo ary manamarina le nitenenina teo hoe nisy fizaram-bola angetao hoe efa mety mba nahazoazo vola ary reny olona reny be dia be tsy mpivarotra anisan'ny loharanom-baovao tonga ihany koa hoe tsy le mpivarotra no midongy ny varotra
fa ianao vera tena mpivarotra dia ny etsika anytaosy dia ianao hoe nanakeliny dia tena avy alao hivarotra iza ay mahagaga ihany ary tsy nisy angamba ny famerana ny mpivarotra tao anatin'ity etsika nataon'ny collectif de candidat ty ny raha nahita tao anatin'ny saharomaly fa io moa ray aman-dreny raha Marsan Laurent zany teny itaosy nahita angamba fa varotra ny mpivarotra teny fa tsy hoe tsy nivarotra ny mpivarotra ary misy mivarotra frizy eo kaikeo de amin'ny larany mihitsy tsosy eo aketika anakelaza tsy hoe nisy nandroba ny fraise de ny gouvernement tam'izao miverina kely amin'ny resaka nataony le fanambarana teo moa zany tsy voavakinay manontolo le izy fa nisy apahany raisiko namanainkajy zoko be ray aman-dreny raha Marsan Laurent amle ary am'le faraparany ary hoe tsy misy lalana ivelana lam-panondrenana de firisonana fifidianana zany le resahana izay fanambarana tao ny gouvernement ka ila zany fa manao ny fomba rehetra ny gouvernement ifandrombonana izorana ho am'izany ary maome tokony vahoaka malagasy fa miasa tsy mitsahatra hiatohana ny filaminana sy ny fitoniana manerana Madagasikara de gaga hoe tena zany ve zavatra misy eto amitsika sao de mba langy akosy zany raha miresaka aloha lam-panondrenana akoatra n'le resaka fifidianana io mantsy le fanapatapahana teny io manahirana mody mba tsy misy ivelan'le fanarahana an'le lalam-panondrenana ny rosona an'izay fifidianana zay fa ny alohan'ny rosona tamin'io inona ny voafaritra lalam-panondrenana zay ho ditsy hita sy anambakana ny malagasy ny apahany tia no hita ihany na seho azy fa misy zavatra maro de maro na fenina ary ny fanambarana nataon'ny Andriamatoa filohany anteny Merandoholona de namoaka zavatra be deaibe ary no resahako teto tamin'ny alatsinainy omaly ny makasika ny hoe ny herisetra resahany eto Madagasikara nge tsy herisetra rabatana fotsiny ihany fa misy herisetra ara-tsaina zay ampiarina amin'ny malagasy akoatran'ireny le dia zera-bomba reny reny tsy ho resahantsika moa zany reny zao fa reny mazava tsara fa ny herisetra ara-tsaina izay mendrika fanambakana io le resahana io mamme toky avy aizy le olona mamme toky ange tsy ara-dalàna akory azy ahoana no ahafahana miantoka ny filaminana ny fitoniana zay resahana hafa ny zavatra tondron'ny tanana hafa ny tondron'ny molotra hafa ny fanapahan-kevitra raisina hafa ny fanambarana zay atao ka ny toe-javatra tahaka an'ireny de voamaika mahatonga ny collectif de candidat teny tena tsy izy kosy alefaso le sarary tsy maneny mananara ty tsy mila hoetim-bazaha zay zany ny sora-baventy mitaka ny fampanjakana ny lalàna de miaraka amin'ny moto moa reto zany ty amin'ny aloha ty mila fifidianana madio miaraka amin'ny akanjo fotsy reto olona reto miaraka amin'ny akanjo fotsy zay moa le hetsika fotsy ho an'ny famerena kasina Madagasikara hadio amin'ny zay fanatirahana ny fifidianana eto Madagasikara zay fa madio ihany koa amin'ny fanarahana ny lalàna velona eto Madagasikara famerenana ny asin'ny Madagasikara le asa Madagasikara nge tsy moramora tenena te asa Madagasikara fa ny asina olo-pirenena mihaino io zay le averina fa tsy le rehefa miresaka Madagasikara de tany fotsiny fa ny olombelona ny olo-pirenena ao anatiny indrindrindrindra le olona vazaza nanala n'le mahamalagasy azy tsinona efa tsy mirarahan'izany ntsony iandry azy ve isika ary izy ny mbola misisika hitondra ny Madagasikara mbola entiko ihany aloha efa ampy kosa ny efatra taona sy tapany ary efa nandrefa angiry foriana amin'ny malagasy ka mitsangana mijoro am'izao fotoana zao tonga saina fa io le hetsika natao tamin'ny omaly nentina teto moa le izy satria raha mbola misy ny hetsika mitovitovy am'le maly de azona elefeto tanterana ito misy ohatran'izao koa any ambadimbadika any tenenina manainkaaza teto moa tamin'ny omaly hoe mijoroa koa ianareo le mitarika tahaka ny ataon'ny collectif de candidat hoe izahay le mitarika ny zavatra ohatran'izao de aseho le hevitra reo ny hevitra mantsy mitovy ny fomba nitondrana le izy samy hafa samy manaiky angendry rehetra fa ny fifidianana ny vahaolana fa mitoy any fotsiny de fifidianana madio fa tsy fifidianana maloto ary fifidianana ekeny rehetra tokony ikoropahana na hotereko masaka tahaka ny voalobodraza fa misy ny zava-mitranga samy hafa eto amin'ny firenena sy ratolo-janahary tsy maintsy everina zany tsy maintsy doniana tsara namana mpanao gazety faniraza fa manatany sy ratolo-janahary
zao a misy karazan-javatra ohatran'izao ty loharanom-baovao samihafa miresaka hoe morora resaka pozim-boalavo hoe isan'ny menasy tamin'ny filoanandoolona ny hoe resaka hoe fikasana mpisotro azy pozim-boalavo tandrina be tsika mandray la information satria misy oronam-peo any mivoaka any de mbola hoamarinitsika zany hoe authentique ve ilay oronam-peo azo antoka ve fa tena miketrika an'izany zay satria tsy hoe olona anonyme ihany koa no hoe mamoaka azy sy mitady ny contact ny Gaël Borgia mpanao gazety ny RFI sy France 24 zany hoe ilazany satria milaza fa manana proof fa ny vadiny ministre serasera tsy fantatro moa na hoe teo aloha na mbola ankehitriny teo aloha raha ny tokony izy eny tsy manana profiny amin'inona mikasika fiainan'olona manoka antsika fa mamatianina dia mitandrina be mandray an'izany information zany de mbola ijeriny antsiprian'io vaovao io sika raha ohatra ka misy ny fafana ndre matoandro ndre tonga arivo iresaka azy ty amin'ny mpanao gazety tsy voatery mpanao gazety vahiny no ijoroana fa zahay koa mpanao gazety malagasy afaka miresaka hoe momba n'izy io raha tena hoe ijoro vavolombelona izy fa nisy tokoa zany dia manaingy azy iresaka mivantana sy mahitsy hoe nisy an'izany tany ambadika ta satria milaza izy fa manana pirofo mifameno mantsy zany zavatra zany ary manahirana be ny miresaka azy aloha am'izao fotoan'izao mbola tsy tena ampy ny information to ampelantanana de tena tandremana amin'ny fomba rehetra izany vaovao zany fa amin'ny laina ambara ny filohan'ny anteny merandolona hoe miantra manaina nisy menace de mort fandrahonana ho faty tao ambadika tao ary nany zanany aza dia efa nalefany any Frantsa aloha zany am'izao fotoan'izao de io le nambarantsika teo hoe rehefa sécuriser aloha zany ny ankonany de miezaka am'izay izy mijoro tao anatin'ilay fanambarana fanazavana tamin'ny interview nataony tao anatin'ny France 24 na raha tsika hitatsika hatramin'ny maly de nilaza mihitsy andre matoery manana zava-mahiva filohan'ny anteny merandolona hoe za mampanao politika izy momba ny aiko tsy manana droit zany hoe tsy mananjo izy hoe ny ainy no ataony zava-dehibe no ny fiainam-pirenena fa ny zanako izy dia efa nalefako ny ivelany no ireo zava-nitranga rehetra ireo ny alohany ilay fanindrina manokana ny voambolana hoe mafia izay nambarany zany namaly ny fanontaniany mpanao gazety Gaël Borgia ka mety mitombona ve zany hoangononay ny vaovao rehetrarehetra mikasika an'izany hotrandrahanay zany vaovao isan-karazany zany dia iverenantsika ho resahany eto izany ny namana Siratolo-Janary eto akaiketo ny mandrindra ny lafiny teknika rehetra ty amin'ny Cool TV zay mandray an'izao fandaharatsika izao moa zany ny vaovao sur terrain ahoana sy ahoana ny fandehany Siratolo-Janary efa nisy ny filazana ndreo mpanao gazety ny Cool TV FM moa zany ny toerana am'izao fotoana zao izay nanotaniny ny vaovao eny toerana ka hitondra an'izay izy rehefa avy eo makasika ny hoe inona ny zava-mitranga sy ny zava-misy amin'ny fidirana mivantana rehefa avy eo ao anatin'ny fampitahtsary sy fampitapeo aorian'izao fiarana zao fa ngamba melohan'ny idirantsika ao anatin'izay de misy ny vahiny eto tonga miaraka amintsika ihany koa mpitolona avy any amin'ny district Faratsy ho any randriana antenaina Justin izay nalaza moa vetivety ary tsy niara-teny akanja mihitsy nandrindra an'izay fotoana zay nanao ahoana ny atrehana an'izay fotoana maromaro zay ary ny tena nanamarika ny olona moa de teo ampanotaninanao ny mpanao gazety no nitsoky ianao misy sary zay angamba ho apatsy hevitsika kely aloha hoe alevatsika kely le sary de ho anotaninanao rehefa avy eo zavatra nitranganenanao nandrindra an'izay fotoana zay randriana antenana Justin izay niatrika mivantana ny zava-nisy teny akanja nanao ahoana sy nanao ahoana ny fahitanao ny zava-nisy amin'ny ankapobeny aloha hatreto hatramin'izay ny atrehanao satria anao de hita teny akanja foana hatramin'izay voalohany indrindra aloha de kely aloha si sady miarabandra Justin
afaka tantarainao ve le tranga tamin'iny mihitsy ny aloha zay mihitsy akamalosy voalohany indrindra aloha dia miaraba ny vahoaka malagasy ary miaraba ny teknisianina rehetrarehetra sy miaraba antsika rehetrarehetra ato ambonin'ny plateau raha ny zavatra nisy moa tolona moa le ohatra atsika satria tolona ho an'ny firenena ary ho an'ny taranakitsika fa tsy hoe tolona ho an'ny tena rery satria ny atsika araka le tenin'ny olona hoe mety ho vita ihany fa ny taranaka ny tena tsonjovona amin'izy ity tena moa zany dia nandeha niatrika ny tolona tamin'ny foana nandritra ny tena nitombohany zany hoe nanomboka tamin'ny herilatsinay moa izy ity zavatra ity dia tany foana ny tena ny atongavan'ny tena any dia mba haneho ny hevitry ny tena zany satria amin'ny maha-olo-pirenena ny tena hoe mila mijory ianao amin'ny maha-olo-pirenenanao ary zoan'ny olona tsirairay avy a maneho hevitra amin'izay zavatra tsirariny eto amin'ity firenena ity satria ity firenena malagasy firenena iaraha-manana zany ny zavatra nisy rehefa nandeha teny moa ny tena zany ny tolona dia inona ny zavatra setra n'izay rehetrarehetra zay toraka laky limozena rokalika opa araka le fitenenana hoe tsisy tsony le zo maha-olombelona zany fa dia fatrafatran'ireo tena amin'ny laky limozena ianao tsisy tsony ny ajany hoe amin'ny maha-olona lehibe na mba olona filoam-pirenena teo aloha teto amin'ny firenenany manana ny asiny ane zany manana soatoavina maha-olo filoam-pirenena anazy zany dia darodarofan'ireo ary ny saitra manao an'izay zavatra zay nefa dia io le gendarme manao an'izay fa le polisy na le miaramila tsy manao an'izay fa le gendarme manao an'izay dia rehefa nataon'iny mpanao gazety iny a zany interview hoe ahoana ny fomba fahitanao an'izao zavatra hipoaka sy ny zavatra tsisy sy alaro zao fa daroko ny ombony tsy miala vola izy le fomba fitenenana amin'ny distrika Faratsihoany dia saika ilaza an'izay zany hoe ohatran'izao voageja le vahoaka malagasy tsy avela hiteny fa avy hatrany dia toraka laky limozena na rokalika araka le teneniko teo ny zavatra misy dia tonga dia andeha nentsika moa zany le gendarme izany tena mahita mihitsy hoe gendarme anankivalo ny teo avatam-badika ato avana andeha lalana andeha ana-parby iny zareo miakatra avany satria fa fantany hoe taty le olona nitangorona taty ambony andeha lalana andeha anam-batona akanga iny dia tonga dia ohatrany hoe niketohandry zareo tany zany le vahoaka tao ambony tao dia tonga dia nataon'le mpanao gazety iny interview za avy hatrany dia tonga dia sady nandroaka be izy io tonga dia sambory zay ny nampatonga nantsoka zany ka le ianao moa tsy maintsy mitsoka satria ny aina laha tokanao izy izy le fomba fitenena sanatria ianao ediny any ane mba lasa mampiasa saina be le fianakavianao le zava-misy zay ny nampatonga anazy zany hoe alao mitsoka fa tsy misy hevitra ity satria le tena efa jenja le laky limozena taty amboda taty zany tamin'ny fotoana io ohatraohatran'izay zany zava-misy mialatsiny somary manapaka kely monsieur Justin afaka manohy rehefa aveo fa mivantana zany amin'izao fotoana izao ny fanambaran'ny collectif des candidats dia ao arahantsika avy hatrany tamin'ny 9 septembre hoe atolotra ny gouvernement collégial ny fitantanana ny fanaovana intérim maty daholo regny zany akehitriny fa misy an'io samle raha sikana eny daholo izy io ka zahay zany dia manao anso amin'ny rehetrarehetra na sika vahoaka malagasy ny communauté internationale ny institution rehetrarehetra zay misy ny force vive ny hery rehetrarehetra mba tsy hanaika an'izao zavatra misy akehitriny zao satria tena manapotika firenena misy zao ny tena daholo ny zavatra rehetrarehetra zao nipotika ny assemblée nationale tamin'ny resaka motion de censure potika ny resaka justice be koa ny misy mibaiko avy aty amin'ny exécutif dia zao ndray zany potika koa ny sénat potika ny institution militaire ny rehetrarehetra dia potika to Madagasikara ka mianso ny rehetrarehetra ny collectif fa satria misy coup d'état institutionnel io zavatra misy io zany miason'izay sy mesy tokony isesezira koa ny ministère public amin'ny zavatra ohatran'izao sesezira d'office izy satria misy an'izay ao resaka crime io
crime io coup d'état institutionnel io sady ny fanaovana faneriteregnany le olo anao sonia extorsion na signature par la menace na par la force zavatra misy lalàna daholo manao an'izany rehetrarehetra zany ka dia izay zany le fanambarana tianay ho atao raha mbola misy manampy ny namagny dia omenanareo koa fitenena. Anareo ve dia mbolony anareo ve ny tenin'ny gouvernement io izy zany hoe à qui profite les crimes, à qui profite le coup d'état institutionnel izy zany hoe nahazo an'io zany izy sy tenan'izay izy sy tenan'izay izy kizay mahatonga hoe tokony misy enquête atao i président sénat koa sy mesa mbola hiteny izy satria niteny izy teo hoe maro izy n'olona nanao raha aminazy sy mesa nognanara izy ary miangavanazy zay sy iverigna izy fa manjary voabe izy raha miverigna amin'io fa sy mesa nognanara izy fa izy koa mety manana fahavalana tsara am'zany zavatra zany ka raha hiteniny gouvernement hoe tsy mariny io fa asika vedy mbola ino zavatra tenenin'olo ohatran'ireny tsy mariny fa mariny igny izy fa adala ve hiteny tenan'izany. Dia mandiri riana ada semanu mazo. Raha tsy hetsika ny asesetsy anao amin'ny taoleny fanambarana foana io zany mety trano tsy maintsy metsika izy satria ety zavatra lalàna anao na mety toy any diabetaka mandandetra izao Nao manatevitary nareo io zany misy zavatra mahafinaritra foana rehefa mahita an'ireny ray aman-dreny mpanao politika ilo zany vaovao farany a ho an'izay manaraka n'izao fandaharana angaretinao zao a dia ndeha hamonjy ny eny mamasina ny collectif des candidats avy nanao an'ilay point de presse teo a momba ny toy ny hetsika zany dia toy ny hetsika fa tsy hoe nijanona akory fa mbola nisy an'iny a valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety iny a teo namana henikatsa dia hamonjy eny mamasina zany arak'izay nambarany Siratolo Janahary zay a ireto candidat reto maromaro izy ireo saika hita teo daholo na ny candidat Robelandra dia nisy solotena niaraka nilahatra tamin'ireo candidat teo atao amin'ny Louvre zany raha ohatra ka hofitintsika le izy dia tsotra e manipika ny fandikan-dalàna faratampony eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao a ny eo anivon'ny collectif des candidats ry mitaky iny amin'ny fandraisana andraikitra amin'ireo ratsam-pitsarana isan'ambaratonga ny voakasika zany satria misy resaka crime misy fanerenan-kolaka sy ny sisa namaly ny fanontanytsika napetrakintsika teto zany reto anivon'ny collectif des candidats reto eto amin'ny plateau raha any ambany dia mitaky ny fanokafana fanadiadina tsy maintsy raha tenin'ny fandraisana ndraikitra mihitsy satria tokony hoe tsy misy mpitory zay vao mihetsika zany tsy miandry mpitory fa misy ohatrany hoe karazana zavatra hita miariary zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao a ny namana sira azo atao ny amerenana sy fanambarana goavana mantsy ny nataon'ny collectif des candidats iny rehefa avy eo ianao moa no mandamina an'izay dia raha mety a dia tsara ihany ny amerimberenana averitsika eo iny rehefa avy eo a ny technicianna moa efa tazana fa akasitrahana indrindra mandamina ny famerenana azy iny rehefa avy eo fa raisitsika manontolo zany satria nisy apahany kely tsy heno a letany amin'ny voalohany dia ho averitsika eo makasika an'izay fa ny votoantiny izay fandraisa namana inikazarako to manatso teo hoe miantso ny herivelona rehetra ny collectif des candidats rehefa miteny hoe herivelona rehetra zay a dia na ny fiarahamon'ny pirenena zany hoe ny eto atoerana na ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia anisan'ny antsona ao anatin'izay satria izy ity efa ady amina le fitondrana jalam-boty moa vo ambolana nampiasan'ny candidat azo andrena anarivelo hoe tena fitondrana jalam-boty ity
ka ahoana no anamelohana zany ny fanamelohana ny CSS de efa be deaibe nisy ihany koa ny fanamelohana sy ny fanambarana nataon'ny roy izay fiarahamon'ny pirenena tamin'ny omaly asana efa voninao ny sary mahakasika an'izay hoarahantsika de hoarahantsika resaka ihany moa mbola ho avy eo avy eo ny fanontaniana ny Andriamatora Andriana Antenaina Justin mahakasika ny tohin'ny resaka efa natao teo hoe nanahoana ny atrehana an'izay teny Kianja zay tsy malahelo ny Kianja ve satria eto moa izy miresadresaka isa mitafatafa amitsika rehefa vonina ny efa vonina andao alefantsika le fanambarana avy amin'ny firaisam-mon'ny pirenena roy de ho resadresahana ihany mahakasika an'izay rehefa avy eo aisy ny fitoniana manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana mialohan'ny fifitiahana izao dia manao izao fanambarana izao ny fikambanana firaisamon'ny pirenena mba ho fanajana ireo zon'olombelona fototra ny keny firenentsika Madagasikara manoloana izao tontolo izao. Voalohany, takina ny sy ny fahalalana iteny sy aneho hevitra ary ny anao fivoriana sy fisetsika takina ny fanajanonana ny fampirorona fanenjehana fisamborana ary fanagadrana ny olom-pirenena izay maneho hevitra na amin'ny aino aman-jery na amin'ny tambazotra sosialy sy ireo mpanao gazety manao ny asany satria zon'olombelona fototra ny akehintsika izany. Takina ny fampiatona ny herisetra sy ny fampiasan-kery ary ny fitaovam-piadiana mandratra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataon'ny zandary ny miaramila sy ny polisy izay toa lasa hery famoretana fa tsy mitandro ny filaminana ary ny hisiny fanadiadiana tsy miankina ataon'ireo rafitra nasionaly sy raisam-pirenena mikasika ireo fampiasan-kery tsy ara-drariny sy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ireo mba hitadiavam-baolana mpilaminana amin'ny krizy misy dia manao antsoava amin'ny kandida rehetra mba hipetraka ambony latabatra boribory ary ampisehatra ifanakalozan-kevitra hisiny fitsipy-dalao mazava sy fanarahana ananana fifitiahana milamina ary indrindra hitadiavam-baolana maharitra manoloana izao krizy miverimberina izao. Mampirisika ihany koa ary manohana trany ny fanelanelanana ho fitadiavam-baolana ataon'ireo rafitra manadidy amin'izany na rafim-panjakana io na firaisamon'ny pirenena na rafitra tsy miankina fa indrindraindrindra moa ny ray aman-dreny ara-pinoana ny manao ny soniany fanambarana araka nefa ny fanazavana teo dia ilay fikambahana raika amby efapolo efa nanao sonia tamin'ny fanambarana 7 septambra ary ny vovonana raopy izay efa nanao fanambarana ihany koa zany tamin'ny momba ny resaka tontolo mialohan'ny fifitianana. Zay zany ny fanambarany teo aneviny fiarahamon'ny pirenena mazava be satria tamin'ny teny malagasy ihany koa no nilazandrareo azy teo iza moa zany amin'izao fotoana izao no mieritreritra hoe tsy manana didy eto amin'ny firenena iza ny mbola afaka milaza hoe dia tsy mahakasika anay ny fiainam-pirenena dia tsy mahagaga raha ohatra ka milobava raha ohatra hoe tsikaritra atao anatin'ny efataona sy tapany amin'ny hoe saika nitandrina daholo izay miresaka rehetrarehetra saika sarotsarotra na ny mahazo faneho-kevitra mahitsy faneho-kevitra mazava tahaka ny reny na izay mpanao gazety ara-manontany betsaka ireo mpisehatra amin'ny fiarahamonina sivily rehefa notaniana miolakolana misy ray aman-dreny be zay ara-moa zay sady anao vakanso avo eto ny ray aman-dreny generaly Désiré Philippe Ramakavelo tsaroko dia tonga dia ambarako mahitsy eto raha nanontany azy ray aman-dreny fa ahoana dia ozy izy hoe na ny zanako sy ny zafikeliko aza mahazo fandrahonana ozy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena iveriko fa fotoana tena mila iresahana amin'izany eto satria
zany fahasahiny zany ary ny votoatiny ny voambolana sy ny votoatiny ny anatra ampitaina zany général Ramakavelo zany dia tena ataontsika hoe tsy maro ny olona tahaka azy amin'ny resaka fitaizana olo-pirenena vanina fa indrindrindrindra amin'ny resaka hoe fijerena ny firenena amin'izao fotoan'izao zany efa saika amin'ny resaka daholo hoe dia tena miandry enyreny ray aman-dreny samy hafa ireny satria tena kiondalana goavana ny misy atsika amin'izao fotoan'izao tsy maintsy anarenana n'ilay firenena dia tsy mahagaga ary tena tafiditra mihitsy ao anatin'ny atao hoe zava-tinaky ny zava-mitranga amin'izao fotoan'izao izany fijoroana izany ka ireny zany fanambarana avy amin'ny roa teboka 3 efatra 5 zava-dehibe daholo izy teo fa tena mitinako azy dia ilay lafiny amin'ny hoe fahalalahana amin'ny faneho-kevitra sy ny fampitsarana ny fampiasa-kery tsika moa zany eto amin'ny plateau mampanao gazety ihany koa dia milazany amin'ny hoe tena miombo-kevitra tanteraka amin'ilay hoe tokony misy fanady adiny reny fa tsy hoe tsisy tsy voasazy naratra ny candidat Robert Andry naratra ny candidat Marc Ravalomanana naratra ny sénateur anankiray teo anivon'ny antoko MMM naratra ny solombavam-bahoaka teo anivon'ny antoko Tima naratra ny olo-pireneny le ny olo-pireneny reny zay tsy tany anaty faritra mena na tany anaty banky na tany anaty tranombarotr'olona ka hoe teo am-pandrobana no tratra ka hoe mila ratraina fa dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe zava-dehibe mihitsy mila jerena zany eto amin'ny firenena zany amin'izao fotoana izao izany rehetrarehetra izany de mino sy manatenitsika fa ampitaina any amin'ny olona manam-panahy zany zany zavatra rehetra zany mino sy manatenitsika fa ao anatina kiondalana tsy maintsy jorona ho an'ny firenena zao ary itombo ireo ray aman-dreny izay ijoro itombo ireo ray aman-dreny izay ametraka mihitsy ny atao hoe fitiavan-tanindrazana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ao anatiny izay ataontsika hoe kiondalana misy an'ny Madagasikara izay be dia be ny message izay voaray misy namana efa ministra teo aloha tsy namana moa zany fa eny fanafomba fiteny moa zany ray aman-dreny be efa ministra teo aloha ihany koa miditra amitsika loloavina tapony loha daholo izy reny mandefa message miantso hoe tena ijoro zahay tena vonona zahay hitondra ny anjara birikinay ho an'ny firenena fa nomenasy mahazo anay koa anay goavana be amin'ny isan-tsehatra ny ireo mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra dia tena be dia be mihitsy amin'ny isan-tsehatra misy efa fotsy volo be reny mpianakaviana mpampianatra pikaroka zao tena hoe ijoro zahay tena hiteny zahay de manatevina an'ireo fanambarana samy hafa tsy fotoana ny tahotra na ny orooro itsony ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ary tena vanim-potoana ilan'ny firenentsika an'ireo ray aman-dreny rehetrarehetra zay manana lanjany eto amin'ny firenena tsaroko ny tamin'ny fotoana ny ray aman-dreny ijoro tamin'izany fotoana zany tsaroko ny fonjakevitra ijoroan'ny eo anivon'ny CFM tamin'izany fotoana izany tsarona ny fonjakevitra ijoroan'ny HCDDED ny filakevitra ambonino amin'ny tany tandalana sy ny demokrasia tamin'izany fotoana zany tsarono zany rehetrarehetra zany atao anatin'ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao zany izay ataontsika hoe tokony ho averina ary tokony ho resahana manoloana ny zava-misy fanira zafy manantany efa misy vaovao ve misy vaovao any ambadika any sy vaovao aloha zany efa tomefy olona eny Mahamasina miandry ny fahatongavan'ny vondron'ny candidat amin'izao fotoana zao miandry ny fahatongava zareo ho averintsika kely rehefa aveo be dia be no mangataka ato hoe tsy nahino hatramin'ny voalohany an'ilay fanambarana tao efa miditra ny candidat raha misy ihany koa ny sary mivantana dia alefantsika ihany amin'ny fotoana rehetra ny technicien angamba mety efa mame toromarika hoe efa misy efa mivantana mbola tsisy rehefa aveo zany alefantsika eo zay le fanambarana ho manina kely ihany raha ohatra ka azafady indrindra ialfara ny makasika an'le resaka teo aloha toizako kely le nitenenao teo ny tosika hoe ny teboka ngeza be ihany koa ny tenen'ny fiarahamonim-pirenena teo de le fampiresahana ary ny collectif de candidat de anisany mbola mametraka an'izay mihitsy hoe ao anaty fampiresahana anao manana ty olana ty tsy ao anatin'ny fampiasa-kery ny vahoaka izay tompon'ny fahefana no mitazana sy mamaritra ny fahendrenin'ireo mitondra everina fa mitondra am'izao na tsy ara-dalàna aza
sy ireo mikasa ny hitondra raha pitso afaka pitso any Madagasikara. Ny vahoaka malagasy de mitsara am'izao fotoana zao hoe makaiza lalan'ny firenena ary ny zavatra hita enikaja Rakoto Manantsoa mbola tsy nahita aloha hatreto fanambarana nataona fiarahamon'ny pirenena na vondrokery hafa na herivelona miombon-kevitra amin'ny fampiasa-kery hita eto Madagasikara. Na ihany koa tsy miombon-kevitra amin'io fahalalahana maneho hevitra io zay ampilaminana. Nidiky zany fa miroso mandeha makany amin'ny fifampiresahana ny faneho-kevitry ny rehetra na ny fiarahamon'ny pirenena na ny candidat collectif de candidat hiditra eny akanja moa iverina eny akanja tsika rehefa avy eo so de iresaka kely indray no isika iverina amin'ny resaka tapaka teo azafady indrindra randrena tena na Justin izay ny andrasana indrindra moa zany de ny fijoroana vavolombelona ny zavatra hitanao teny eo ihany koa ny mety hoe teny hoentinao an'ny olo-pirenena izay miara mitolona ho an'izay fampanjakana ny tantandalana izay. Sotranao nametraka an'le fanontaniana izy atao hoe tsotra nefa sarotra satria ny antony tenenako hoe tsotra ny olona maneho ny heviny ny olona satria efa iverina na vahoaka zao mantsy ny fihefana ana zany hoe iverina na vahoaka ny fihefana zany hoe vahoaka zany zao no ny tompon'ny hevitra sy ny zavatra tokony hoe ambarany sy mampanaelo anazy tsirairay satria raha zavatra hitany ena nivon'ny fiarahamoniny de nilaza ny olona rehetrarehetra tsirairay avy hoe tsy tomombana tsara ity fifidianany ity satria zao ny antony lazain'ny olona eo zany. Raha ena nivon'ny fiarahamoniny ianao zany ka raha misy olona hoe olona anakefatra efa manana zo ifidy ny olona ho an'ny tokantrano anankiray de ny anankiroa ihany nomeno reo karaha-pifidianana sy voasoratra tao anatin'ny lesy-pifidianana ohatran'izay zany le zavatra misy de rehefa tonga zany le karaha-pifidianana iny rehefa avy eo nateriny aterin'ny fokotany nanivon'ny tokantranony olona tsirairay na le mpiasany fokotany miantso an'le olona tsirairay hoe tonga le karaha-pifidiananareo de asian'ireo ndray mitondra le karaha-mpanondro zany le olona hoadika amin'ny tsy fantatra hoe ina nantikany azy ao taratasy sa ina nantikandry zareo anazy ao de lasa iny zany mampatonga le fanafitohina le olona aiza marina ny tokony tena fandehany ty nefa hatram'izay tsy misy an'izany fa rehefa tonga karaha-pifidianana de zarainy fokotany tsirairay avy nanivon'le olona nanivon'ny tokantrano zany ho an'le olona ifidy ananivon'le tokantrano de zany hoe le olona zany lasa tsy hitan'le olona tsony zany zay ho alesy le fahamarinana sy ny fahamarinana de efa hitan'le olona le izy hoe tsy marina zay zavatra zay de lasa ny olona lasa tonga am'izao zavatra zao ny olona zany hoe ny olona zany ny andro ny andry mpanetana sipitaritra fotsiny ny olona de eo le olona voelazan'ny heviny satria nanivon'le fokotany mantsy manahirana be raha eny ianao ny andeha antsoantso sy ndeha vazavaza hoe tsy mandeha amin'ny fahamarinana le lisy-pifidiananay sy ny karaha-pifidiananay de lasa le olona miandry an'le mpitaritra fotsiny le olona rehefa avy eo anefa le olona tongana le hoe andeha aneo ny heviny ary 13 mai sy ny sisa de reny moa zany zava-misy. Andriamatoa Justin izy direct ny filohan'ny antenimeran-dolona hermanina razafy mahai efa vonona eo fa ianao raha teo koa mbola manketolona eny akanja satria am'izao fotoana resantsika zao efa tonga ny mamasina da aleo tonga de raha afaka ianao mamarana monsieur Justin ngambany satria marobe ny vaovao misesy am'izao fotoana zao efa vonona ny direct ave kanja efa ao namana sy manao an'isy tonga de arotsakitsika ary adamina zay nijoro ray aman-dreny ary ny zavatra tena katsahantsika zany dia misy ny fifidianana tena atao anatin'ny fahamarinana tanteraka madio mangarahara ary mba ankatoaviny rehetrarehetra ary efa marako aminareo fa maro malomo matotsika mametraka an'izao taratasy zao de efa maro ny fifampidiniana natao tamin'ny ankolafokely maro ny entité politique maro zany na ny communauté internationale na ny société civile eo ihany koa ny FFKM zany dia mahafantatra tsara an'izao démarche na fanaterana taratasy ataotsika roa amin'izao zany. Mety manana firina ny ACC amin'ny amalinany zay sy ny rehetrarehetra. Io moa dia raha tsy tiatsika hoe itony crise ary andeha roky any amin'ny tsy fahalehany amin'ny fahampitehan'ny firenena dia ho tombontsom-pirenena zany tokony atao faran'izay aingana ny fanomezana valiteny avy amin'ny HCC.
ina valitenao la gouvernemental hoe nainga ny zavatra nanao fandrahoana zany hoe zao a tsika zany tsy ho lany andro amin'ny hoe lainga izy manana marina sy ny sisa rehetra fa zany zavatra zany de tena nyainana matoa nandefa ny zanako faravavy vodeo ambe folo taona voalohan'ny septambra tao nakany fitan-dranomasina mbola misy saminina ihany a tsy fahamarinana zany kanefa de olona tompona raikitra ambony atao amin'ny firenena ny tonga nanery aho hoe alao ianao de manao démission tsy ho président ny sénat ary tsy ho sénateur fa alefa ambassadeur rehefa mifaritana azy ny toerana hoe any Allemagne no mifaniny mapetipety aho ka navaliko an zareo moa de tsotra ihany efa mba fito taona mipetrahako tany andafy matoa averiny eto Madagasikara na de ny fananana asa ary zany ale fitan-dranomasina ary asana velona nay menakavy tsara matoa miveriny eto dia anompo ny tanindrazako ka tena tsy mety amin'ny eritreritra mihitsy zany hoe faniliana ho any ampitan-dranomasina nefa ny firenena mirehatra amin'izao fotoana zao io zany nafantarako fa ny tenako mihitsy zany ny manelingelina ny sasany ary zay zany ny teny joroko mihitsy satria misy zavatra pononpononina ratsy eo matoa manelingelina zany fantatro tsara ty zavatra manjony firenetsika mananotanina ake zao tena hoe loza mananotanina ny firenena ake zao grotana sy savorovoro tsy atao Antananarivo any fa miparitaka eraky amin'ny province raha toa ka everiny sasany fa hoe ijerem-potsiny eto hoe horendrika indray le firenena Madagasikara dia tsy izay mihitsy zany ny eritreritro fa tsy maintsy mandray andraikitra mba hanavotatsika ny firenena io nge zavatra fahavitan'ny fifidianana ihany ny ino zany ny affaire courante ny affaire courante zany moa zany amin'ny andraikitra mafiloam-pirenena dia ny tena fanaovatsika fifidianana madio sy mangarara vita ny fifidianana dia anasantanana mba za fomba hifermanana dia mitondra raha-pirenena indray zany olona eo ambany fiahinao no sady manamboninahitra teo aloha milaza fa hosorona manahoana fandraisanao zany a dia gaga sy talanjona ihany manoloana nireny fanambaran'ireny olona zay mieritreritra moa fa hoe praitanyrazanamiko ny izy za dia avy eny Ambomanga ary tsy amaly azy akory aho fa aloha ny ray aman-dreny lehibe eny Ambomanga ro ny vahoaka ny Ambomanga samy tsara anay fa za dia tsy maintsy mandray ny responsabilité koa ary tsisy masakanamo zany na fandrahonana ke reny hoe tsy hoahana ny maramila koa za zany teny tamin'ny fanambarahana ataoko tamin'nahady voaka ny jerybe de nisy mpanao gazety de teny hoe mba tokony jerevana manoka ny reto zanaky ny zana-bahoaka malagasy manao fanamina fotsiny ke mitandro finaminana azy ny finamina zay hoetiny aloha mba tandrovana ny ain'izy ireo fa tsy sanatria nireny resaka atao hoe atao azalambo reny zay ny zavatra ny teneny nefa navaditsy ny sasany indray le izy hoe zany mampirisika anao azalambo mahamenatra ihany raha olo loatra reny de mandaiky ohatran'ireny akitsirany hitanareo moa reny zavatra tango manireny zay ny taratasy zany dia taratasy manambara ny fahavononako ary ndraiky de mampifirenena anatin'izay hoe misy hoe mametraka ianao hoe ina ny antony natonga anao amin'izay hoe misy hoe avy extorqué no mahatonga nanao le taratasy io moa de efa ny raha malala kely fanambarana fanataoko amin'ny alamanjery dia mahafantatra an'izany vahoaka malagasy mahafantatra an'izany zareo amin'ny ACC mahafantatra ny izy fa le fanambarako teo moa zany fa le fiainam-pirenena amin'ny tonga na loza mananotanina ny firenena ke teny joroa fa raha tsy zany mba mipetrapetraka mangina koa amin'izao taonako zao fa mba tokony mba somary efa manomboka miala sasatra ihany kanefa tsy afaka manao zany satria mananotanina ny firenena ny loza zany Nanao sy resaka fanaovana firenena sy mitafika amin'ny mikasika. Ahoana zany ao? Fa nisy resaka ny fanaovana amin'ny firenena sy mitafika amin'ny mikasika. Misy isan'andro dia misy resaka ifanaovana foana fa za zany de efa mba miteny kosa aloha fa misy solution maromaro fa ny zavatra fantatro ny raha za fahifermanana zany dia solution politika ihany zany hoe fanakaroza-kevitra ihany fa ny hoe sanatrin' zany coup d'état na solution militaire dia zay indray zavatra tsy haiko zay fa ny tsika dia resaka politika ihany atao ary tsy maintsy ao anaty filaminana no isin'ny fitoriana ary anatanterahantsika ny fifidianana mba ahafahantsika indray zany amin'roso amin'ny asa fanarenana ny firenena zay ny amin'roa fa tena Andriamanitra daholo e.
eny ary de araka zany iny ny fanambarana zany nataon'ny filohany antenimerandolona hermanana lazafy maefa tamin'ity mivantana no narahantsika teo a mikasika izay atao hoe antondihany teny anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay raha fitina la izy de tonga izy nametraka taratasy izay filazany a ny amin'ny fahavononany a fijorony a hitondra ny tantsy ny firenena araka ny voalaza lalam-pandrenana amin'ny fametraha-pialany ny filoha-piarinasa amin'ny fotoana irsona any amin'ny fifidianana raha toka kandida ny filoha-pirenena piarinasa izany a dia tafapetraka ampelantanany ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany izay taratasy izay nanitra izany koa na raha antsika teo areverina siratolo-janahary fa mbola fahazontsika virina ihany koa manontolo ny fanambaran'ny fanazavan'ny filohany anteny mierandolo iny a ny nitondrany antsipria mpanazavana tamin'ny teny malagasy a mikasika ilay fanambarana izay efa nataony zany a teo anivony tamin'ny fampalalam-bavao irasa-pirenena hatramin'ny nomaly a nitondrany ary nananterany fa tsy misy langy mihitsy fa tena zavatra ny ainany ny resaka rehetra voalaza isan'izany ny fandrahonana manodidina ny ankohonany sy ny sisa zany a tamin'ireny fotoana ireny mbola nisy fanampim-bavao aza nomeny teo mikasika ny endrika nisy ehony zany sy ny sisa ka antony zay atao hoe ny anton'ireny zavatra nitranga ireny a tao anatin'izay efa mandery zalahy izy mirahalahy eto plateau resatsika io zay rehefa avy eo ny makasika an'iny tena kianja mikasika ny diabe izay iverenantsika eo ny resaka momba an'indry avy hoe zava-dehibe iny fa anisan'ny antom-pisin'ny angaredona ny fampitana ny vatana ihany koa ny zava-misy eny ankanja eny a efa mametoromarika ny teknisianina tsy hoe misy sary azo alatsaka alefaso namana raha ohatra ka azontsika arahana ary ny zava-mitranga eny anosy zao ty zany ity sary ty ty zany a zay hitatsika zany ny abivisy anakaiky an'izao voninkazo io zany ny aingy avy any Mahamasina dia atya anosy be maro be mihitsy reo olona zay manaraka ny etsika kandida siteny kandida rajonary mampianina ny solotena kandida Andro Robel kandida Ravalomanana kandida Ratsetson Jean-Jacques kandida Brunel io arenio kandida Roland Ratsiraka kandida Joandrena Narvelo grand complet avokoa zany ireto Taina Razafinjoel io areny io misy fiatona kely aloha zany ho atsika manaraka avy tany Mahamasina no ny ainga dia tonga zany a atya Nosobe a lalana iazana Nosobe ity zany a tsy lavitra ny misy ny mpivarotra voninkazo etya Mahamasina ry izy am'rahalahy zao tantaraintsika mivatana izao zany a ny eny atanana zany a iny ny enton'zareo iny souffleur tsy souffleur souffleur zany iny symbole loko fotsy sy maitsomaitso souffleur zany rehefa avy eo tsika misy zany ny fakana sary miaraka de iresaka ampanao gazety ve izy ireo sa hoe ahoana ay miakatra ambony fiarakodia zany ny kandida zany am'izao fotoana zao a kandida Marc Ravalomanana niakatra teo kandida Siteny kandida Roland Ratsiraka kandida Rajonary mampianina hery miakatra amin'ny pick-up de izavy miaraka amin'ny bapampa ny olona de miaraka amin'ny sainam-pirenena malagasy ihany koa dia ny sifflet eny a misy banderole hoe fanjakana mafia zay aloha zany hitana eo de miakatra zany zao ny kandida rehefa misy kabary eo a de avelanay ianareo eno kabary aloha zany a fa efa tafiakatra izy ireo a eto amin'ity toerana ity zany a eo ambony fiarakodia izy fandraisam-pitenenana de kandida Roland Ratsiraka Voalohan'ny taloha reto kandida iraika ambin'ny folo reto a dia mila te hafantsika satria dia mahay hina tanteraka to mbola
mbola tsisy anaty tantara Madagasikara tanatin'ny enimpolo taona candidat fifaninana tsy dia mitovy politika loatra kanefa ny hoan'ny lafo Madagasikara dia miray iny izy. Ekena satrakena ampontanantsika jiaby dia tena sorana erapoeran-tsaina izy mianakavy ary ny angatako espèce miteny daholo izy mianakavy mety satsifety Malmera batsikaretarety salama daholo sawa toizatsika mpilaminana foana ny fitakitsika ary hitanareo efa mivatsy kelikely izy io marina sa tsy marina misy efa tena sevotra mihitsy any a fa itsika koa mahataty a ary zay ny mbola ijoroana eto tsy maintsy mandrotsika ho an'ny tandrazatsika amerina tantanaratsika satria zay any a mampatosoana amin'ny Madagasikara ka dia misondranareo a mbola vonina mbola sanareo a zay eto foany kasasatsa sinela candidat tsy manana zom-pirenena malagasy pilaminana fotsika dia manaraka pilamina anareo dia tsy misy bomba lacrymogène fa laiso ny vahoaka malagasy rariny hitsiny ny tolona zay tanterahantsika dia noho izany mitohitolona hatramin'ny farany manao kabandray zahay a ery aloaloha ery
tompoko lasy tompoko vavy de vao manomboka izy iny kabary vao manomboka iny a ho andreo nivony collectif de candidat zany a zany hoe mbola vao manomboka ho anatiny tanteraka zany am'izao fotoana zao makasara iny foana ny mpanao gazety a fantatra ianareo hoe lina tanteraka ampilaminana tsy misy ny mpitandro filaminana hoe manaparitaka amin'ny bomba mandatsa-dranomaso aloha zany ary vao fetanteraka zay filaminana zay a eny anosy sy ny manodidina ao anatin'ity diabe ampilaminana ataondreo nivony collectif de candidat ity de misy fisaorana maromaro ararotina anterina ny taxi be maromaro ianareo ny 192 a 194 ny 133 128 am'izao fotoana zao a reo aloha zany voalainay eto amin'ny plateau hoe mandefa manontolo ny fandarana angaredona dia isorana manokany ary de ankasitrahana atsika rehetra zany fa zany moa dia tafiditra ao anatin'ilay filazantsika hoe raharaham-bahoaka ity fampanarahan-dalàna tolo natao amin'ny fifidianana madio sy mangaraharaha ity de isorana ihany koa ireo ataotsika hoe mpivarotra samihafa izay mandefa ny fandaharana ihany koa zany am'izao fotoana zao maharay zahay hatrany amin'ny faritrany hoe misy mihitsy ny mamoaka ny reny radio chargena amin'ny batterie reny a de mamory olona hatrany ambany ravikazo rehetrarehetra ny manaraka ny fandaharana angaredona dia ankasitrahana atsika rehetrarehetra izany milamina be satria mandeha ny ataotsika hoe fandaharana angaredona am'izao fotoana izao a de mandefa message ianareo aty amin'ny studio misy ray aman-dreny zay niresantsika teo zay namaly avy hatrany ny antso ny ray aman-dreny ny generaly Désiré Philippe Ramakavelo ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha zany a ary isan'ny ray aman-dreny toteny eny amin'ny fiarahamonina amin'ny resaka fanabeazana olo-pirenena vanina ivahiny ato amin'ny fandaharana angaredona ihany koa izy ao anatin'ny raharam-pirenena am'izao fotoana izao zany rehefa avy eo a ankasitrahana zany rehetrarehetra zany ho atsika menakavy fa de zao mandeha ny sary sur terrain manangona ny vaovao ny mpanao gazety ho avy etotsika satria tsy tapitra ny fandaharatsika fa mitoy a fa ho fanomezana fahafapo ihany koa an'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny orinasa isan-tsokajiny miaraka misalahy amin'ity fandaharana angaredona ity a dia ho alefatsika eo ny générique ho asitsika fotoana kely 10 minitra eo 20 minitra ho an'ny dokavarotra ho an'ireo station radio sy fahitalavitra manana fifanarahana rahabarotra amin'ny mpiara-mombonantoka samihafa andefasana any zany a ao arinan'izay tsika de samy miverina mandraindray ny angaredona zay tsy piana manokana fa miainga avy ety amin'ny studio ety amin'ny fobetoerany fahitalavitra Cool TV FM amin'ity androany ity tompoko lasy tompoko vavy vetivety ary isentokely tsika de miverina eto ao anatin'ny fampitanana mivantana ny zavamisy eny akanja ny fandraisana vahiny ary ny fitondrany ny mpanao gazety famakafakana mazava ho azy faneho-kevitra maro na raha antsika teo a Andriamatofo lohan'ny anteny-merandoolona Hermanina Razafy Maefa ny teny akanja ihany koa mazava be fa de iverenantsika amin'ny antsipria ny famakafakana mifanandrify amin'izany sy izay mety ho fanampim-baovao sy raha tolo-janahary ndao ary Thank you.